fandaharany RVM iarahana amin'ny sandrikely ny Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso. Feno fankasitrahana ny tompony foko afaka miaraka aminao amin'ny ity tolakandro ny talata ity miaraba finaritra anao ravako manasanao ndao iaraka eo tongotro ny tompontsika ao anatin'izao vahaolana tarby izao iara ivavaka avy hatranytsika avy eo fa tsara hatrany mifampatsiahy fa tsy ny radio vaovao maso ny manana vahaolana ho anao akory fa mampitodika aminao amin'ilay tompony vahaolana ilay tompony zavatra rehetra ary ilay tomponao antenaiko fa efa tomponao io Jesosy io ampitodika anao ny amin'ny Jesosy izay ny asako eto mampatsiahanao fa tsy anao rery ny mandeha ao anatin'io olana io ary ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao io misy antony tsara sy ho amin'ny tsara ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny ao ambadika dia izay fo izay no entintsika manatona entintsika manomboka n'izao fandarantsika izao ny 020 22 604 49 020 22 604 49 izay ny laratarby fandraisana mivantana ary andefasanao sy mesinao kosa SMS ny 034 73 744 63 034 73 744 63 ety ampiandohana dia samy mamboatra ny fo daholo tsika sianao fa mazava fa tsy ho voavaky daholo akory ny SMS rehetra fa zao ny fantatro tsy voavaky angamba mety tsy voavakinay ato tsy voavaky mivantana eto fa voavaky ny tompo soa aman-tsara mety tsy ho enao ilay ho tafiditra fa hiezaka hitra nefa tsy ho tafiditra fa efa mboarisika amin'ny fotsika dia maka n'ilay fo manaiko ho ampianarantsika amin'izay tiany tompo hifampizarana eto dia izay no aoka ho tanteraka ary amin'tseny ity angatantsika amin'ny tompo indrindra izany dia ndao aloha iara ivavaka angatantsika ny fitarihan'ny fanamasina sy ny fahafenony feno eto amin'izao fandarantsika sy any anatin'ny fotsika rehetra ety ampiandohana ivavakantsika ary indreto izay Andriamanitra rainay miara manatona anao amin'ny mpifaliana eny re mety amina vesatra ihany koa no anatonanay mety misy alahelo mitambesatra mety misy asosorana mety misy fahakiviana ny sasany fa misy fitsarana koa nefa vao manatona anao zay dia misy fitsarana satria fantatray fa ianao no mahefa ny zavatra rehetra ianao ny tompo ny teny farany ao anatin'io zavatra miseho amin'ny fiainanay io mideranao zay manana fahafahana manatona anao ao anatin'izany amin'ny ety an'io ity tompo mila ny fananao masina izay hiasa any anatinay rehetrarehetra miasa ty anaty koa fa ny anatin'ny mpiaino rehetra naiza misy anay ankehitriny mampifantoka anay aminao mitona anay tsy ondrika ao anatin'izay vesatra sy olana misy mitona anay mampitodika ny masona any aminao Andriamanitra any amin'ny Jesosy Kristy mankasitraka sahady miasa feno anatin'izao fandaran'izao tao amin'izay hijoro vavolombelonao tao amin'izay koa hizara ny fahatsaranao ao anatin'ity fandaran'ity ary le fonay le sofinay forao mangataka mihitsy ho foranao mba tena afaka handray izay voatendrinao mazava tsy izay tianay hoenona no hoeninay eto fa izay tianao hoeninay izay ny angatanay aminao tompo dia mitondra fiainana ho anay mitondra fiovam-po mitondra fijery vaovao makany amin'ny fahafahanany izao fandarantsika izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Restsika ary ny antsika voalohany miaraba dokotera fanantenana miaraba indrindra re tainy tomponareo rehetra ao finaritra miarabanao miarana ny tompo dia faly fatafiditra voalohany dia saika mba hitondra olana kely fa tompo moa zany tokony olana fa tsika mifampibabaka izay indrindra za zany manana fiara tokony hiasa nefa ny
mbola misy vola kely andasina dia tratratana vaovao-masoa zany tady chauffeur dia efa nahita dia rehefa tena nahita le chauffeur no niasa le tômôbila dia tonga dia ohatrany hoe ny tsy velona tampoka le motera hatramin'izao. Dia za zany tena mangataka hoe misy asany maizina miasa mihitsy le izy satria isaky miasa le izy dia misy olana foana misy asa isaky miasa le izy dia misy problème dia zay angatako ambavaka indrindrandrindra tomboka satria efa tena nanontena koa na tsy mbola hoe voatokana ho mpiandro zany efa manana finoana fotsiny mandroaka ny asany devoly amin'ny anaran'ny Jesosy fa noho ny hoe tsika samy fampivavaka mitondra ambavaka dia zay angatako ambavaka tompoko. Foray tsara tompoko. Dia manarak'izay mangataka vavaka ho amin'ny fiainatokantrano, ny asa fanompoana, ny asa fivelomana rehetrarehetra zany angatana ambavaka daholo dia makasitraka anao dia mirafoanao dia tokanao sy ny ankoranao makasitraka dia tainy tompo arinareo ndahoary. Hoentsika amin'ny tompo zany misy fiara tsy mety mandeha rehefa tokony andeha le izy dia tsy mandeha fa maty indray. Zavatra tena pisy tokoa amin'ny zavatra amin'ny fiainantsika, mahampanontany tenantsika hoe fa ahoana mihitsy ary tiry tompo ary mahatsara izay manontany teny izay, mahatsara le mandinika mihitsy atsika tsirairay avy hoe manahoana sy manahoana moa inona ny mety irika ahafahan'ny fahavalo miditra ny fiainantsika. Fiarakodia ny resahana, fiara tômôbila miasa ny resahana fa ho an'ny tompontsika zay le sary tiatsika zaraina trano hoe kasika kely avy amin'ny tompontsika dia velona daholo ny zavatra rehetra satria ny tenin'Andriamanitra ny Genesis toko voalohany manambara tsara fizany Andriamanitra tompontsika fa teny ange no nampiasain'Andriamanitra dia nisy tao anatiny tsy misy ny tany dia nisy ny lanitra dia misy ny mazava dia miteny Andriamanitra hoe misy izao dia misy. Raisitsika ampinono zany teny kely tahaka an'izay dia kay mahavonjy an'io zavatra rehetra io ary le any amin'ny Salamy 2:20 ve iny manambara mihitsy hoe mpamonjy mora azo indrindra mifahoriana ny tompo, tsy mamila fila ny tompontsika fa ao tsika asianao zany mandinika tsara hoe any amin'le ady any amin'ny tontolon'ny fanahy satria io rehetra io ange le hitan'ny masontsika hoe maty motera indray ty tômôbily ity, le hitan'ny masontsika le sakana etsy seroa feno sakana samihafa fa zay le hita maso zay izay averimberiko aminao hoe jerena ny any amin'ny tontolo tsy hita maso, antsika asianao ny miady any amin'ny tontolo tsy hita maso izay hitenenan'ny tompo hoe io zavatra rehetra io dia manamboatra voninahitra mavesatra ho antsika ho izy le fahoriana maivana sy vetivety iainantsika raha tsy mijery ny hita isika. Tsy mahazo mijanona eo amin'le hita maso, mahita hoe maty ny motera dia maty koa ny motera ny fiainam-pinoantsika. Mazava tsara fa ady any amin'ny ara-panaty raharaha ty. Efa mahita an'izay mihitsy ianao hoe misy asan'ny fahavalo ao. Io koa nefa tsika asianao no mijery tsara ny fomba hiaditsika ao anatin'le ara-panahintsika. Zay le lazaiko hoe andao andinika tsara. Ndrao dia misy irika avelantsika amin'ny fahavalo. Araka le tenin'ny tompo any amin'le Petera voalohany na tsy Petera voalohany aloha ny jerentsika, Petera voalohany toko 5 izy miteny an'le hoe midevoly fahavalontsika nge mandehandeha mierona tahaka ny liona mitady izay arapany, fa miteny tsara ny ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko 5 averintsika vakiny izay Efesianina izay manambara amintsika hoe Efesianina toko 4 le izy fa tsy toko 5 le tenenina ao amin'ny Efesianina toko 4 dia ho vakiko aminao mihitsy, vakitsika mihitsy aloha le 5:20 hatramin'ny 5:30 satria mitsofoka ao anatiny io le zavatra le teny anankiray nefa tsy afaka singantsika fotsiny izay fa jerentsika daholo sao dia misy toerana lasa nometsika ao amin'ny fahavalo. Zao le tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko 4 manomboka eo amin'ny 5:30 hatramin'ny 30 hatramin'ny 2:30 mihitsy ary ny vakitsika. Koa esoriny laingy ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra fa samy isany momba ny tena namantsika avokoa isika. Tezera fahaza manota
ary eo ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo aza manome fitoerana ho an'ny devoly aoka izay nangalatra tsy hangalatra tsony fa leo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana aoka tsy aloako ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba azahoany miaino fahasoavana ary aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana esory aminareo ny foletika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolo-po rehetra ary eo ka samy ale mifanahy amin'ny namany avy nareo ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy tonontsika izay tenin'Andriamanitra rehetrarehetra izay eo ampovoan'izay tahaka ny hoe sandwich le izy ndikany hoe sandwich dia misy mofo anankiroa silaka mofo dia silaka mofo dia eo ampovoany misy sesika eo ampovoany io misy an'io teny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly fa misy zavatra eo anoloan'io teny aza manome fitoerana ho an'ny devoly io dia misy zavatra koa ato aoriana mila jerentsika diniantsika tsara hoy ianao hoe ary tena misy fahamarinana indrindraindrindra izay zavatra teneninao izay hoe tena misy asany maizina ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny jaona voalohany toko 7 ary amin'ny 9:9 manambara hoe nahatongava ny zanak'Andriamanitra ny fisiany Jesosy eo amin'ny fiainanao dia ny andrava ny asany maizina ndikany misy zavatra tsy tafaraka ao izany fa maninona ary ny mbola misy asany maizina mandeha nefa ny misy Jesosy koa nefa ao anatin'ny fiainantsika dia eo ny mila any an-tsaintsika tsara ny devoly ny fahavalontsika kely indrindra mila azontsika tsara fahavalontsika tsy mahery indrindra ny devoly izay indraindray tsika manandratra ny devoly aza indraindray tsy ianao ny manao an'izany ravavy fa ny tiako ambara hoe misy fotoantsika tahaka ny miteny hoe tena mahery be mihitsy le asan'ny fahavalo tena tsy laitra mihitsy tsy fantatra daholo izay fomba le voambolana ampiasaintsika tsy mahery nge ny asan'ny fahavalo ny devoly ny fahavalo efa resy tsy manana ninina tao amin'ny fiainantsika amin'ny devoly afa-tsy izay fa efa naomentsika azy ihany izay tena mila ny atsaintsika tsara mihitsy izay rehefa izay io tenin'Andriamanitra io rehefa omentsika fitoerana amin'ny devoly izay izy fa manararoatra misy fotoana tsy tonga saina akorintsika fa manokatra lalana ho an'ny fahavalo ny sary efa nomeko anao ngamba tany aloha fa averiko kely aminao le sarina hoe ny tranontsika ohatrany hoe tsy hoe ny tranontsika fa ny fiainantsika ohatrany hoe efitra kely anankiray nomentsika an' Jesosy io efitra ny fiainantsika io fiainantsika io zany nomena an' Jesosy fa misy party kely misy ampahany kely dia atao hoe misy fantsika kely anankiray tsy nomentsika ny tompo raisao tsaina nge misy fantsika kely anankiray fantsika beton anankiray eo amin'ny rindrina ny fiainanao eo fa iny le fitoerana nomena ny devoly iny le eritreretintsika hoe kely hoe tsy de maninona io le mety eritreretintsika hoe ka tsy zakako ange ty zavatra niseho ty io le eritreretintsika hoe ka zange olombelona de mety mba masika koa de mety misy zavatra samihafa izay novakitsika tao am-bokin'ny Efesianina tena le fiainantsika sianao andavanandro mihitsy ary eo tsika sianao ny tena mila mandinika tsara fa ao amin'le fiainana andavanandro le iainana ao an-trano ao ange no mety tsy tandritandritsika fa nanome fitoerana ho an'ny devoly ny fitabatabana ny fahavinirana ny volentika nanome fitoerana ho an'ny devoly ny lainga masina tsy misy lainga masina izany mihitsy aloha eto ambonin'ny tany fa le devoly no miteny any anaty lohantsika hoe iny tena mila nytenenina iny mba tsy hafabaraka loatra fa de tsy maninona akory hitanao le sandwich lazaiko anao ery anoloana misy le toe-po mahitsy aty ambany le fo mifandray amin'ny hafa le vavantsika isan'andro le teny ve reny misy fotoana kay manome fitoerana manome fantsika beton kely anankiray eo amin'ny rindriny fiainantsika ao iny navelantsika ho an'ny fahavalo sainao ange zao sary meko anao zao hoe
misy an'io fantsika io zany navelanao fahavalo tao io ihany le izy nefa io ihany ny anazy ao raha tamy izy mandondona dia miteny hoe izy moa tsy dia mandondona zay fa izy tonga dia miditra tsy oatra ny tompo mihitsy le devoly fahavalo io miditra izy dia raha ny palitao ny antony eo mety tsy dia olana mety tsy tena hoe mametraka olana be amin'ny voalohany mety izay ny ataony fa manahoana rehefa mitondra sachet maintimainty ho zany izy sachet maintimainty misy zavatra ao anatiny inona hozy ianao ny zavatra ao anatin'ilay izy tonga dia trondro maimbo be efa trondro efa nialinandro efa ray volana miteraka olitra tena maimbo zany efa mitate le izy azonao an-tsaina mitate rano le izy dia mitate rano maimbo dia izy miteny hoe azafady antoko kely eo ty fa anahy io fantsika io eritrereto ange zany mantsina ny fiainanao manontolo tsy ilaitra iainana everiko fa tena sary amin'ny fiainana kristianina betsaka zany rehefa manome fitoerana ho an'ny fahavalontsika ndao zay tena samy verifie an'izay samy hijery tsara daholontsika rehetrarehetra fa mety tsy misy hidiran'ny le zavatra misy blocage misy sakana misy zavatra mihitsy ao anatin'le zavatra iainana isan'andro ny tiako ambara hoe raha raisitsika ohatra le fiara le tomobile miasa tsy misy hidiran'le mety alahelonao amin'le zobavy ohatra azonao an-tsaina ve fandao jereny zany tsy avelatsika ararototsika mihitsy io tahaka ny hoe sakana io fa ady ara-panahy ary ao anatiny ady ara-panahy ze madio fony mahita an'Andriamanitra tena mila mahita ny fanatrehan'Andriamanitra tsika ndao jerentsika tsara zay ifonantsika amin'ny tompo zay rehetra tsy araka ny sitrapony ka avery ny tompo iandinian'ny tompo atsika dia asehony hoe tiana ty tsy mety ity fifandraisanao amin'ny ranony te ity fomba fiady te ity zay aseho an'ny tompo eo tsy miady varotra hoe ka io kosa angery tompo zao hoe za efa manao an'izao anty izy mbola manao an'izao ihany tsy mila miady varotra fa ndao iekoaka eo amin'ny tompontsika netry teny eo amin'ny tompontsika zay aseho an'ny tompo dia asehony raisitsika izay bebaka amin'izay mila hibebahantsika ampiasaintsika ny fahefanaraka ny efa nyteneninao teo fa ny asan'ny zanak'Andriamanitra na tongava ny zanak'Andriamanitra dia andrava ny asan'ny devoly tsy misy devoly mahatafa-janona eo anatrehan'i Jesosy atsika izany fa ny mahaposy ny zavatra mety iseho dia nitahaka ny seho tany Efesosy tamin'ny fotoanandro araka ny hitantsika ny amin'ny asan'ny apôstôly 7:10 iny hoy tsara le devoly tao anatin'le ndroana hoe i Paoly fantatray Jesosy fantatray fa nareo moa iza misy fotoana mezan'ny devoly fotsiny tsika rehefa tsy mandeha amin'ny fanahy tsy mandeha amin'ny fahamasinana tsy mandeha eo amin'ny fitoerana mitoetra ao amin'ny Kristy tsika mezan'ny devoly fa tsy mahazo atsika tsony zany hoentsika eo amin'ny tompo io raha vavy misokatra amin'ny anaran'i Jesosy io rehetra io satria le fisokafany rehefa avy eo zavatra ohatrany tahaka ny mandeha ho azy dia gaga indray ianao hoe ahoana ary fa any amin'le fototra hikasih amin'ny tompo anareo any amin'le fototra ampiorena amin'ny tompo anareo ao anatin'le fizahan-toetra fa misy fizahan-toetra sady ndikany hoe fizahan-toetra nge tena hoe fanadiovan'ny tompontsika atsika ampandalovina afo le volamena mba ho afaka daholo le taipiraka rehetra sy le akosoka ao anatin'ilay izy dia ny tsara ny tafajanona lay tena pura lay tena madio no tafajanona eo tahaka an'izay raisitsika ho fahasoavana io sedra mahazo io dia ndao hitombo amin'ny finoana raisitsika indray ny antsika manaraka re miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy salama dokotera fanantenana za koa salama inona ny vaovao anse ary mangataka vavaka doko fa marary ny vadiko ho an'ny coronavirus izy zany dia efa 10 jours eo zany zay nanao seroma dia ao an-trano hita mihitsy dia fiovana fa ohatrany reraka be foana izy ao an-trano io zany ato an-trano izay no manao traitement any
mangatavavaka indrindra ho anazy miaraka amin'ny ato rovan'ny tompo zany mba tsy ho tratra koa. Mangatavavaka ho an'ny ankizy indrindra zanakay roa mbola kely. Satria nareo tena nanapa-kevitra hoe tsy mandeha hôpitaly. Nanapa-kevitra nisy zay hoe tsy makany satria zay eto Tsirabe moa, eto Tsirabe zany tena efa be ny cas grave dia nangataka zay hoe aleo misy ny safidy zany aleo aty an-trano. Eto akaikinay misy dokotera dia izy no manara-maso ato. Dia tsy sepitra ny vadiny se mbola tsy sepitra aloha izy fa nisy foana izy efa nanao andeha trindrina eo manodidina ny kibony. Ndahoary. Satria nisy filazan'ny dokotera ohatrany hoe efa misy ny mandry tady mandry le raha mitratrany ohatrany izy manko izao. Okey ary. Voaray tsara izay raha. Dia koa mba mangataka torohevitra fa marary anjo lava dia rehefa tany amin'ny dokotera dia hoe tratrany graine zany hono. Mba mangataka torohevitra hoe inona no tokony atao dia inona ny zavatra tokony ho tandremana. Ndahoary. Sotra indrindra tompoko. Mahery se kely ya. Ndahoary. Tena henoko mihitsy ny vesatra rahavavy eno ilay misy tebiteby any. Soa ihany fa afaka velariny eo anatrehan'ny tompony fo. Misy tahotra misy le mikarakara eo. Tsy soa inona manahoana ny vao maheno an'ilay fileteny hoe Covid arange dia efa indraindray miorina ny hodi-doha hoe te ampahery atsika rehetrarehetra. Tena mandeha be mihitsy zao ny aretina tsy any Antsirabe ihany fa any amin'ny faritra rehetra eto Antananarivo any amin'izay amin'ny faritra rehetra. Inona ny ampahirezana antsika voalohany indrindra? Andaontsika mitoetra eo ambany elatra ny tsy toa. Salamo faraika amin'ny 70 aza adonona fa tsy lany amamina io tenin'Andriamanitra io. Tsy hoe tsy lany amamina sady tsy lany andro fa fiainana isan'andro. Mety anontany tentsika hoe kalezy ary ty nefa nitazomiko fa voan'ny Covid ihany izay. Ndikany ange tsy hoe akory tsy hovo mihitsy tsika fa samy hafa be zany kristianina voan'ny Covid, kristianina voan'ny cancer, kristianina voana AVC, kristianina voana tazovonya, kristianina voana fibrome, kristianina voana aretina migraine noho ny hoe tsy pino voan'izany. Samy hafa be zany. Apatsahiviko anao ny mahasamy hafa azy. Satria ianao miaraka amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka mifeny zavatra rehetra. Satria ilay tompony teny farany no dadanao. Raitsika senao nge Andriamanitra. Dia kikika indray ianao indraindray. Koa ray dia zao rehefa zao hoe ray hono izy nefa manina ny avelany mitranga. Aiza moa ny ahitanao ny mampanasitrana azy raha tsy miaina aretintsika. Aiza ny ahitanao ny mampanafaka azy raha tsy hitanao le mavesatra ao anatin'le geja. Sao lazaiko anao azo antoka ny fitiavan'ny tompontsika. Na mifindra ary ny tendrombohitra. Miara-mamaky an'izay aloha tsika senao amin'ny Isaia ao. Aiza, tasoloha jereko Isaia 4:20 zay. Enonao tsara ny tenan'ny tompontsika. Isaia 4:10. Na dia hifindra aza ny tendrombohitra, na dia hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako. Hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Amin'ny teny gasitsika ohatran'io ny hoe famindram-po ny teneniny. Fa amin'ny teny fototra io tsy miala aminao ny fitiavany. Io fitiavan'Andriamanitra io no tiany Satana ho alefa hozongozona ny anaty lohantsika senao voalohany hoe aiza akory sy Andriamanitra tianao io. Fa miteny anao fa tianao io Andriamanitra io. Tsy mihoatsika, tsy mihoatsina mihitsy ny fitiavany anao. Eny fa nanandalo fahoriana lalina renao. Mety tena lahatokanao ny maty. Mety ny vady andefy mandrinao. Tsy ianao le miteny teo zany lazaiko zany fa manitatra ho an'ny olona hafa satria rehefa misy zavatra manjoa antsika indraindray dia io fitiavan'Andriamanitra io ahozongozon'ny fahavalo aty anatintsika. Fa ampatsahiviko anao tsara fa tsy mihontsina ka.
enonao tsara ny tenon'ny tompo fa maninona tsy mitovy amin'izay olona mandeha ao anatina aretina rehetratsika satria izao ny voasoratra ao amin'ny Isaia 3:7 aleo vakina manomboka eo amin'ny andinin'ny 1 izao ny lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io aza matahotra ianao fefa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ianao io vadinao eo ampandriny io tsy fantatro ny fifandraisany io vadinao io amin'i Jesosy fa ianao aloha efa manana ny tompo fantatro fa an'Andriamanitra ianao ary manamasina ny tokantranonao io manamasina ny ankonanao io amin'ny alalanao koa Andriamanitra ary io vadinao io to amin'Andriamanitra io anana fifandraisana aminy hitenenany hoe azy izy an'Andriamanitra tsika ianao ny anjeny faharoravako raha mita ny rano ianao dia hombanao raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehitra aminao ny lelafo izany ny tenin'Andriamanitra samy mandeha Covid fa le ao anaty ao hafa mitondra ny vadinao io mitondra ny marary rehetra io tsika izao eo anatreha amin'ny tompo manasitra ny tompo io tazomitsika izay midika n'io teny io ange tsy milaza hoe rehefa kristianina tsika dia mitazatazan-davitra hoe iny le ony le lafo hoe fa tenen'ny tompo hoe mandeha ao anatiny angetsika ary rehefa mandeha ao tsika momba tsika izy ndikany hoe momba rahavako miaraka amintsika ao anatin'io izy ndikany hoe momba dia miazona atsika izy miaro atsika izy mitondra atsika ho tafepita any amin'le iampitana misy antony misy tanjona ary tanjona tsara ny ao ambadika mitondra fiadanana fatsiloza ao mahereza ary zao io toerana fatoriana io efitrano fandriana io hôpitaly io avadio toeram-piderana io tsy manam-potoana tomanina sy akana fitarainana be da be tsika fa mitoetra eo anivon'ny fiderana Israely ny Andriamanitra tsika feno fideranao feno hira fiderana mandeha alefaso moramora ny hira fiderana ny anatin'izay mety tsy voan'ny Covid ianao fa mety misy aretina hafa samihafa mety misy fahasahiranana samihafa izany angely andresentsika ny fahavalo ao amin'ny Efesianina 5:10 iny aza adonona mihitsy izany ndikany hoe miainao amin'ny fahafenon'ny fanatsika dia rehefa mihira tononkira-tsalama enonao aza ho mamy nareo amin'ny anjiny 7:10 fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy tiako teneninanao mihitsy koa hoe aza ho mamy-pahoriana ianao tsy divay ihany nge ny mahamamy tenenin'ny tompo eto mihitsy fa tena mahamamy ny divay fa misy fotoana mamy ny fahoriana sy ny problema aza ho mamy ny problema ianao fa oka ho fenona ny fanamasina aleo ny fanamasina no miguide no mitondra le volant amin'ny fiainana le familiana ny fiainana ahoana izany olona feno fanamasina ka mifampilaza amin'ny salamy sy ny firana ary mitononkira-panahy dia mihira sy mikalo amponareo amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy izany ny famitiana ny antsoina hoe mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary fenoy an'izany io efitrano misy marary io ny ankabeazan'ny ankonana zao misy olona voan'ny gripa avokoa misy be da be samy manatokatoka ny lohany aty zany dao raha afaka fenona fiderana andosiran'le fanana fahagiviana sy ny tahotra samihafa miresaka an'le migraine tsika aretina andoha ina ny torohevitra ho ianao aretina andoha somary mahery vaika ny migraine misy fotoana misy hoe tsy hita hoe inona ny anazavana azy fa marary andoha be le olona misy fotoana tena ny lalan-draha ao anatiny ny fikorinan-draha ao anatiny no tsy tena tonga na oxygène tsara misy fotoana tonga dia lasa metery le lalan-draha tsika tsy hoe metery manahoana fa
ohatra zany zao hoe misy raritsaina, misy stress, misy vesatr'olana mandeha ny anaty lohantsika, ny anaty fotsika any dia ny famaliany vatana iny le antsoina hoe vasoconstriction ndikany lasa mikainkona ny lalandra zany. Rehefa mikainkona ny lalandra dia tsy tafampikorina tsara le raha hanika, tsy tena ampy tsara ny oxygène, ny rano mitondra ny rivotra oxygène ny mivatantsika rehetra, mila oxygène daholo ny vatantsika vao afaka mandeha araka amin'ny tokony ho izy. Any anatiny ati-dohantsika mila oxygène tsara. Dia misy fotoana rehefa mety misy raritsaina, misy karazana aretina mety mampatonga an'izay koa nefa dia mampikaikona amin'ny fotoana maharitraritra kely ny lalandra dia lasa tsy ampy ny oxygène mandeha. Fanazavana tsotra be teneniko anao zany dia mety hampatonga an'izay marary andoha be izay. Ny zavatra tsotra be izay tena hitako fa tena mahomby amin'ny fiainako, mahomby amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainan'ny olona izay efa mifaneraserana amiko dia le ohabolana 7-20 miravoravo amin'ny Jehova dia ndraso aloha vetivety fa sao dia ataoko tsenjery fotsiny. Zao le teny hoe ny foravoravoka, ny foravoravo mahasalama tsara, fa ny fanankivy mahamaina ny taolana. Ina ny lazaintsika zany, le foravoravo, le fiainana tena le vesatra omenan'ny tompo araka le Petera 1:7 hoe apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy miahanareo. Apetraka amin'ny tompo zay, omenan'ny tompo zay fahasoavana, tsy hoe omenan'ny tompo ny fahasoavana moa fa le fahafahana mitondra ny le etantsika fa izy nge izy efa te hitondra mafy, tia no entina mafy io. Fa tsika mbola bezizo kely ihany indraindray, zay ngamba filaza azy. Ohatran'ireny zazakely le hitanao le zazakely vao mianatra mamindra 3 taona ireny dia bezizo kely hoe hoentiny le vary raiky lao iny, tsy manaiky mihitsy izy. Ohatr'izany tsika indraindray anatrea amin'ny tompo hoe fandao apetraka amin'ny tompo le izy dia misafidy ny anana foravoravo tsika fa tena mahasalama, mampikoriana tsara ny lalandrantsika. Ny zavatra zay aloha zavatra voalohany teneniko anao zany, le toe-po zéro stress. Ngambe ianao ny teny hoe tiana mba maneso ako ianao, sy vadiko ary ty voan'ny Covidako zéro stress. Lazaiko anao fa tena possible tsara zany, tena azo atao tsara satria miaina ty amin'ny testamenta vaovaotsika sy ianao, satria efa vitan'ny tompony ny mitondra ny zavatra, ny aretintsika rehetra sy ny rofontsika rehetra. Hoy ny Matthieu 5 efa nentan'i Jesosy daholo inge amin'ny 7 milaza an'izany, mitondra ny aretintsika sy ny rofontsika rehetra izy, dia mitondra ny vesatra rehetra koa hoe makeo aminy izay miasa fatratra sy mavesatra entina omeny fitsarana. Dia alaina zany le fitsaranako, ndao tonga dia mino an'ity tompontsika ty araka izay teneniny mihitsy, fa zany ny antsoina hoe fiainana kristianina, mino an'i Jesosy. Dia ahoana ny zavatra manaraka kely teneniko anao ny resaka rano tsy azo atonona mihitsy. 700 ny vatantsika olombelona, na dia tsapatsapainao ary ny vatana hoe way ty ara hoditra be ty dia ty taolanako 700 ahoana. Rano daholo ny 700 ny vatantsika, ny mamorona ny vatantsika, ny mamboatra ny ty vatantsika ty. Tena efa ampianarina antsika ombenombeno hoe tsy mahazo manao akinanga ny rano. Zahara miteny amin'ny tenako mihitsy fa misy fotoana rehefa raikitra ny fiainana le rotiroto isan-karazany dia tena adino ny misotro rano. Manaova mihitsy ny tavoahangy anankiray na termosy anankiray satria rano mafana ny tena tsara sotrotsika na andro mafana tahaka izao aza. Endre dia rano mafana ny tena tsara indrindra. Ny lanjanao ny fatran'le ranontsika ray verisaky ny 10 kilao. Za zao 10 kilao ravako fa olona kely dia kely ndika ny 2 litatra zany ny rano sotroko. Dia efa manao hevitra mihitsy hoe ito le tavoahangy raha miainga maraina ny an-trano dia efa apetraka izay. Fa ratsy izay tsy vitantsika le izy fa adino. Tonga any an-trano ianao ny hariva dia hainao daholo ny teoria hoe mila misotro rano iny. Lohanao amin'ny hoe fa miketriketrika marary velona be fa adinonao le misotro rano. 2 litatra zany le rano tsotra sotroina
fa ny akoatran'izay ny rano vola ny rano ny ron-dasopy sy ny ro mazava sotroinao rehefa misakafo sy ny rano misy tsirony zany tsy kôtitsika amin'izany fa mety 2 litatra hafa indray ihany koa fa ny rano tsotra izany teneniko anao zany. Zavatra manaraka ny zavatra tena mampidéclenche na mahatonga an'io migraine io mihetsika be dia ny mazava be sy ny bruit na ny feo korotapeo betsaka. Raha vao misy an'izay dia matetika tonga dia lasa me marary izy dia marary dia tena marary be mihitsy. Ny dikany tsara ny mahafantatra an'izay mba hahafahanao tsy mandeha amina toerana tahak'izay na ny feo an'ity radio alefanao ao an-trano ty ary tsy tsara loatra ny miaino amin'ny sofina rehefa olona pisy migraine amin'ny écouteur amin'ilay fiainona kely amin'ny sofina avy hatrany. Aleo manao zavatra malefadefaka ny zavatra ianona. Tsy tsara ny mandeha amin'le fety misy sono matanjaka be reny ary raha misy an'izay ary dia makamy amin'ny toerana mba tsy maheno be tsy midoboka be ianao fa mampisy déclenche mampaninona zany mampisy an'le izy zay. Dia misy fotoana moa mety fahasoavana ny fisian'ny fanafody afaka manampy mino fa misy fanafody isan-karazany tsy hoe fanafody ny tiako ambara aminao fa planty zava-maniry samihafa kanefa tena tsy mahay an'izay dia afaka antanitsika ny andriny ranto antanitsika an'izay efa manana fanomezam-pahasoavana ny amin'izay fa izay takatry ny saiko eto aloha no zaraiko aminao. Ny fanafody moa misy maro isan-karazany azo ampiasaina rehefa tonga amin'io fotoana io rehefa misy an'ilay crise izay indrindraindrindra fa zao no lazaiko anao tsy misy tsy hain'ny tompontsika tao dia hoentsika amin'izay soa io. Raisitsika indray ny antsika manaraka re? Miaraba vavitiana. Miarabanao ihany koa finaritra re. Fa mba manana olana anankiroa raha manana teo mba mangatabavaka dia mba mangataka fanazavana sy torohevitra. Da hoary hoe? Voalohany zany amin'ilay zanako misy olana zany amin'ny fadibolany tamin'isy 12 taona tonga voalohany ny fadibolany dia 3 volana fotsiny tena nandeha ara-dadana. Izao izy efa 24 ans dia indray mandeha 7 volana tsy mandeha mihitsy mandeha kely dia mijanona 7 volana dia efa tany amin'ny gynécologue izy efa nakevatra ny gynécologue nandianina dia hoe raha tsy miteraka hono izy dia tsy miala ilay tsy mampandeha le ovaire anankiray satria tsy masaka tsara zany le ovaire. Dia rehefa mandeha nefa ilay izy mandeha tsikelikely dia misy fofona mivoaka amin'ilay raha sady mainty be dia ohatra matahotra izay hoe sao dia mivadika aretina hafa ilay izy avao nefa tena miteraka ihany hono masitrana an'io nefa ilay zanako ako izao mbola tsisy fofom-bady akory. Dia miasa be ny saina dia mba mangataka vavaka dokotera. Ny faharoa indray amin'ny manokana indray le rantsoko zany ohatra mangotsika be ilay izy dokotera dia asosorako an'ireny pomady avy tsara reny dia mijanona kely dia aveo dia marary indray dia zao dia efa hosorana tsy mety mijanona tsony dia tsy fantatra hoe inona rô mahatonga an'ilay ranjo mangotsika. Ranjo anankiroa io izy iray le akavy le akavy ihany mangotsika be. Ianao moa olona misy tosidra ambony ve ianao sa tsy? Misy tosidra sady efa fanafody. Da hoary. Tompo dia mba mangataka vavaka sy torohevitra dokotera dia sotra indrindra tompo. Tainy tompo ary misy an'izay olana eo amin'ny fadim-bolana mety tsy ny zanakao ihany fa mety maromaro no olona ao anatin'izay misy olana eo amin'ny fadim-bolana izay misy fotoana any amin'ilay tena mahavariana nge nanaovan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ina diako ambara hoe complexe ngeza be anankiray usine ngeza be anankiray ty vatantsika ty ary usine manokana
neny tsirairay efa misy firafitra tahaka ny hoe natao an'ny olona rehetra hoe rehefa vehivavy de ohatr'izao ny fomba fiasan'ilay izy ao aty amin'ny tranonjaza aty misy atody kely anankiroa de misy kitapo fitoerana zaza kely mahavariana be fa io rehetra io amin'ny fiasan'io avy aty anaty loha aty ny fifehezana n'le zavatra rehetrarehetra ry aminaty kibo ry misy ny antsoina hoe retsika samihafa ny nerf misy ny tsirim-panentana rehetra koa hormone zay zavatra amboarin'ny vatana zany de mibaiko mitondra baiko makary ao anatin'ny tova ao mahavariana be. Mijery amin'ny lafiny mahadokotera aloha tsika samy manana ny vatany daholo ny tsirairay ary manokana koa ny vatany zanaka vavy io de misy an'izay zany ao anatiny ao hoe tsy mifonction tsy mandeha arak'le mahazatra ny olona rehetrarehetra de mbola vao maika ara moa misy an'izay hoe misy fofona samihafa zay aty amin'ny lafiny mahadokotera mety tena manampy tokoa. Za aloha tena tsy gynécologue fa dokotera médecin généraliste amin'ny ankapobeny mety manampy le hoe miteraka amin'ireny indrindra rehefa ny vehivavy kely zay ny marary be izy rehefa règle rehefa tonga ny fatim-bolana de le marary be tsy mampandeha mianatra tsy tafandeha mianatra tena marary safotra mihitsy indraindray iny tokoa aloha iny tena manampy mihitsy ny miteraka satria mazana fa tsy izay ihany ny mampatonga an'izay mazana lay tranonjaza no mivadika ny paoziny ao anaty kibo ao de nefa mivadika manaona moa zany aza atao mampivadika atidoha anao ny mianazavako anao an'izany so ianao miaino eo de hoe loza fa mivadika ny tranonjanako tsisy loza mihitsy fa zavatra tahaka ny hoe filaza azy hoe rétroversé le utérus ny dikany misy fitodikany lasa tahaka ny hoe mitodika avy any aoriana indray izy nefa izy tsy maintsy mamoaka lay fiomanany andray zazakely teo de lasa rehefa tonga le fotoanany fatim-bolana zany de avoaka ny daholo iny satria tsy nandray zazakely izy de tsy maintsy manosika mafy izy satria tsy misosa ho azy le fivoahan'le zavatra tsy ilaina satria mitodika le izy tsy mitodika aty aloha fa mitodika any aoriana de mila manosika mafy ohatran'ireny miteraka kely reny le izy manao contraction le tranonjaza. Amina tranga anankiray hafa mataka an'io trangany zanakao io mety misy zavatra tena tsy voafehako ao anatin'ilay izy hoe inona ary ny tena mampatonga n'lay vesatra tsy hoe vesatra moa zany fa hoe tsy mandeha foana le règle ela be de rehefa mandeha izy de misy fofona hafahafa ohatr'izany zao ny zavatra zaraiko aminao kosa hoe tsy izay resaka izay ny atonga ny hoe andao maika hanambady tsika fa satria mila sitranina makatsy na makaroa le izy everiko hoe mety tena mampisy malaise be mampatsy mahazo aina be angamba le hoe misy fofona fa everiko fa afaka iainana tsara ihany zany miaraka amin'ny fidiovana tena tsy manina moa fa de eto amin'ny onjam-peo tsika de ambaratsika mihitsy zany hoe hory vehivavy malala midio ara-dalàna tsika rehefa fotoanany fadim-bolana farafakely ny indroa isan'andro midio ara-dalàna de le zavatra ampiasaitsika raha ohatra ka tsy ariana avy hatrany le izy de tsy maninona na tsy atao an'le lomana amin'so tena mifona aloha fa miresaka zavatra ohatr'izany manararoatra kely aravavy fa tsy nenareo akory zany tantaraiko zany fa manararoatra mizara amin'ny tanora kely izay mbola andeha iainany fiainam-panambadiana sy ny sisa rehetra sy ny mety tsy tanora kely ihany fa ny mety maefa madama be ohatra anahy koa moa fa indraindray hoentin'ny rotoroton'ny fiainana de misy zavatra indraindray herinandro milonao
loza rery tompo fa de misaotra ny tompo fa afaka mifampihery hoe ndao tazomitsika tsara zay. Ny tiako ambara aminao miverina any amin'le resakitsika hoe andao tsy atao vesatra, tsy raha ohatra ka efa nandalo gynécologue anankiefatra nareo matoa tsy miresaka hoe tsisy ampidi-dozana, tsisy resaka cancer ane zany, tsisy resaka rehefa tsy misy an'izay ao ambadika an'izany za tsy voatery izy zavatra mavesatra be mihitsy any ambadika fa tena mety ny resaka hormonal, resaka tsirim-panentana sy ny resaka matetika moa tsirim-panentana no tsy tena mandeha tsara ao anatin'ilay izy mety le ovaire misy tokoa mety ny anankiray ihany no tena mandeha ao anatiny, mety izany zavatra rehetra izany. Fa zao mantsy lazaiko anao, rehefa misy zavatra tsy voafehan'ny lohantsika, misy zavatra tsy takatra ny saina, de ny fahendrena indrindra ndao hipetraka, tena mipetraka, le tiako lazaina amin'le mipetraka, tena ndao akafizina fotsiny le izy de mifaly hoe misaotra Jesosy fa tsy mandany taly zany de tsy mandany an'ity isam-bolana, misy fahasoavana hafa koa ny ambadika le izy, de tsy ho maika tsika hiteny hoe zara ny atao vadiny ty ramatoa kely ty fa mila misy manambady mihitsy ty mba hahatonga anazy hoe aza misahira-tsaina amin'izany, fa zao ny ataotsika, andao akeo amin'le namboatra ny zanaka ao vavy io, tsy nareo mivady ange tsy zay, tsika zavatra voafetra be eo amin'Andriamanitra ray créateur mpamorona anazy, mahafantatra tsara ny ao anatiny ao, de hoentitsika eo amin'ny tompo io zany le izy iandreketanao io Jesosy io retraretra ao anatiny io iandreketanao io, de andao hifaly ravoravo amin'ny tompontsika de miaina tsotra ohatrany hoe mandamindamindresaka zany satria zao le teny any amin'le Matthieu 4:30 raha avako, aza manany ampitsonareo fa ny ampitso anany azy ampo any andro ny ratsy rehetra miseho eo aminy. Ndao iainana le isan'androntsika, rehefa nataotsika zay tokony natao de zay le Hébreu iny 10:30 tokony hanana faharetanareo mba zahoanareo zay lazay ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa nanao zay tokony natao, raha ohatra nareo tsy mbola nanatona gynécologue mihitsy de eo nefa nareo feno tebiteby sy ny sisa de hoy hoe tena mila mijery mpitsabo aloha, mila mijery hoe fa ahoana sy ahoana, fa raha efa tahak'izay efa natao de le izy mitohy ohatr'izay ihany de miteny hoe tsisy hevitra, fahasoavana nahafantatra an'izay tsisy hevitra izay de tsy mionona dikany hoe mionona zany de hoe manaiky amin'le fahoriana mitranga, fa tsy raisiko fahoriana le izy fa raisiko fahasoavana, ampoan'zanaka ny fahasoavany tompontsika io, mifamatra tsara amin'ny androny, de inona de ianina hifaly ankasitraka amin'ny tompo ao anatin'le tranga. Miresaka an'le ranjo sika sisa, ranjo inona le ranjo le nanontaniako anao aloha hoe misy tositra ambony ve ianao, satria matetika resaka fikorinan'ny rano mahatonga an'io ranjo ohatrany hoe mavesabesatra, ohatrany mararary le avaty amin'le nofo be tsapaina ty indraindray ary izy lasa ohatrany mienjana zany mihitsy, misy fotoana mety mandeha ianao de maray manaintaina le izy, fikorinan'ny rano zay raha avako, zay ny tena mety olana, zay no olana matetika mahatonga anazy. Zavatra tsotra ny zavatra teneniko anao ny anankiray aloha aza tonoina ny vavaka le zéro stress ny resahantsika hoe tena miaina tsy stress amin'ny sabotsy ho avy zao misy fampianarana zay eo amin'ny tanora any
mpiara-mamaky ny baiboly iresaka an'izay anao fampianarana momba an'izay mihitsy tokoa resaka hoe ahoana ny miaina zéro stress raha ohatra ianao tanora aty Antananarivo ianao afaka minao fa tsy asosotra ny tanora mihitsy akory hoe mandeha any ianao sady mety lalan'ny tompo anao raha teo zany ivelaranao ho an'ny tanora tsara be zéro stress fa possible zany ary tsy hoe tiana ina ny idiran'ny ny raritsaina amin'ny ranjoko fikorinan'ny rano resantsika araka ny teneniko anao teo rehefa tsy teo fa le tery aloha rehefa misy vesatra ty anatintsika ty dia mikainko ny lalan-drantsika io mikainkona manao vaso construction lasa miena le calibrany dia tsy tafakoriana tsara ny rà dia rehefa tsy tafakoriana tsara ny rano mampatonga ny hoe tsy mahazo oxygène tsara tsy mandeha tsara le fiverenany rà sy ny sisa dia misy ny vesatra tahaka izany aty amin'ny tongotra aty ambany aty satria tongotra ange lavitry ny fo nefa ny raha rehetra tsy maintsy miverina diovina makany amin'ny fo daholo mahavariana mihitsy ny ty vatantsika ty dia inona zany izay aloha ny voalohany zany miaina tsy misy raritsaina apetraka amin'ny tompo ny fiainana rehetra sy miaina feno fifaliana zavatra manaraka teneniko anao tena mila miaina mihetsika ianao mila ampiasaina be mihitsy io vatana io ny mandeha tongotra tena ilaina be mihitsy ampikoriana tsara ny raha ao anatintsika tsika sy ianao tena nataon'ny tompo hoe mihetsika be daholo ny vatantsika mahagaga be jerenao nge hitanao ny tananao zao jerenao fa io tananao io misy vanitolana tena kely be mihitsy ny vanitolana reny fa manina natao inona ary ny vanitolana natao hetsika ny vanitolana natao hetsika daholo ty vatantsika ray manontolo ty natao hetsika izay mihitsy nanamboaran'Andriamanitra azy mahasoa kely ny fampiasam-batana hoy ny tenin'Andriamanitra lazainy Paoly any amin'ny Timoty ho an'ny Timoty dia averina amintsika tena misy mahasoa antsika mihitsy manao ny zao andro mafana ty amintsika Madagasikara raha ohatra ianao ka mahavita milomano dia tena fahasoavana ny milomano mandeha bisikleta fahasoavana izany rehefa tsy mahavita an'izany re raha avako mandeha tongotra zavatra anankiray azo atao tsara ihany koa atao anaty rano amin'ny so asiana glasy io tongotra ao io tsy asiana rano mafana rano amin'ny so asiana glasy rano mangatsiaka be atao ao le tongotra ohatra mavesabesatra iny arotsaka kely ao 5 hatramin'ny mety atao hoe 10 minitra farafabetsany dia rehefa matory ianao dia ingy ao asiana ondana ny tongotra mba hiverina tsara le rà le fikorinany rà zavatra tsotsotra zany misy tsika manana raha ty Antananarivo moa ianao fa tsy fantatra ianao na ty Antananarivo na ny faritra fa ao anatin'ny vokatra amboarin'ny andriny ranto miara-miasa amintsika Soamantsara dia misy huile essentielle tena mandaitra mahafinaritra be mampiasa azy ho anay dokotera aloha zany dia satria hita hoe mandaitra tamin'ny hafa dia misy afaka ampiasainao tsara ho an'le tongotra manampy be zany izay ny resadresaka tamin'iny resaka iny fa hoe tsika mitompo hatrany miasa fanasitranana izy resitsika indray antsika manaraka tena ianao mihitsy finaritra raha aleloia bravo miaraka amin'ny azany no maniko tena mahasalama tsara amen reny fianakaviana tamin'ny herin'ny androany tendakenda le hoe izay dia mianaka tratran'ny corona daholo dia tsy mety raha tsy mika manambara ny fahatsarany tompo io ho an'le mpiaino mampahelin'ny mpiaino tamin'iray teo dia zahay efatra tietika zany efa salama deraderaka fotsiny rehefa salama tsara ianao le niantso tamin'ny heriny le hoe nareo dimy mianaka marary daholo ay ve ieny ary le vadinao taty Antananarivo tamin'iray teo no niantso hoe fa tsy manao oxygène tsony eny fa ozy ny dokotera hoe voaka rapide dia raina ny tompo tena tsy maintsy miantso fa fijiro adeso fa tena
fahalehibiazany io andriamanitra io a tena tiatsika izy mampaheriny tsika kristiana rehetra dia fitorana azy fakasana azy a dia tsy maintsy tsepitsepitra fa le miteny mantsy mbola ohatry ny sahirana kely endre ny fandrapony a dia anteniko misy fitirana fa ny tanany a dia mitsotra miandro fotsiny atsika izy fa miasa eo andriamanitra atsika io zany antsanao iny dia teny anao hoe examen ohatrao sa tena zay le mbola tafavoaka tao amin'ny saiko fa le ohatra hoe keon-dalana fa tena épreuve-anay izy ohatry ny expérience saiko zay lazanazy fa tena hoe tiny hoe hitombona hitombo alala bebe kokoa anazy tena satria zao io vadiko io a telopolo taona zao vadinay ny fokasikary izy nandritra ny telopolo taona ary tafitra tao mianakefatra tena dao datadoza be mihitsy satria raha tafitra sitanina raha ohatra hoe tension diabète matavy ohatra zao tena kesa tamin'ny université satria tena hoe tsy hitako izay lazainay fiazoko lazaina dia hoe tena mahatalanjo ny andriamanitra io efa betsaka zavatra tao anatin'izay dimapolotana vadinay zay a na teny marary na tambata saiko tsony azoko lazaina zany dia tena hoe manana fotoanany a io andriamanitra io tena ty fampisaina amin'ny olona rehetra ao anatin'izao mafanafana zao mihitsy manana fomba fiasany izy loatra hoe dia zay dia kapitsatro tsy lamy 139 fa kely io mihitsy ny fisainany tena tsy fantatro hoe diso ary amin'ny teny azay ho ampyeny lo hoe ho any ankonanay aloha le corona ny fahitako anazy dia ohatrany hoe fahasoavana ohatrany hoe planina nataon'andriamanitra mihitsy a nalana tanteraka kidaran'le miankonana tena nataony tena tsy misy ny afa-metsikemetsy be zahay zahay efatra ty zanavavy efa manambady tokony hiazakazaka amin'ny tanina rehefa mvady ao amin'ny any mitokotany efa fotsy izahary mianaka sy le zanako vavy tsy mbola manambady aty amin'ny tekinianina aty amin'ny hafatindray ko hoe nasiny le aretina nasiny taminay dia nasiny le elanela tany le vadika efa nataoko hoe mijanona ho fa hiakatra dia hiasa azy izy dia tany izy andraikitra tany ao anatin'izany le misy problème teneninao tamihitsy na tsy fantatrao dia tena izahay hevitra foana hoe vofiako foana andrehetrarehetra dia na dia chauffeur aryako hoe tady tobila hiakatra fa marary vady mikotana ohatr'izany a fa zao a le tabitiko foana le teny tianahaky foana za manaraka foana zany ny teno fieny radio dia hoe avitsory le hoe avitsory ny raharaha zay le tena manao foana hoe avitsory tompo ny raharaha iny tao asaiko tena nahavotsotranjato a roako mihitsy ny rehetra trano ny devolony fanankolena sy le tebiteby tsy aya tena roako satria fantatro iny tena manangoly aty amin'ny lamosina aty dia nena tanteraka ny heriferovonanao dia zay dia foana zany na ao anaty l'oxygène sy nina sy nina na teo amin'ny tipsy karazany fantatrona tonga dia maivana be tonga dia maivana tena tako izy hoe zay le hoe avitsory zato isanjato mihitsy re dia anazy ny asa fa ny afatra farany mbola betsaka ny be antso a dia ny afatra kely ho antsika piainy fotsiny dia zao hoe ny fanompoam-panary olona le tsara indrindra tokony kristianina dia hoe fanehoana tsotra fotsiny ny mahamasina io teny io telopolo masina io ny divako savadiko foana na dia zay telopolo taona zay dimy amin'ny telopolo taona zay horetirety zao amin'ny janvier nanomana zavatra aby izy fa tena hafa nanomana azy dia ozy aho hoe aza mety ho varimbarina na hoe ho vitako le rindriny efa tsy ny telopolo le telopolo natao tanana fa
fa hoy za hoe mamaty mila fatarinao le mamatipatotra anao le zavatra mamatipatotra anao amin'ny zavatra afahanao manakaiky tompo rahatompotina misaotra indrindra misaotra tompo atafitika mampahery ny rehetrarehetra mampahery anareo koa saotra indrindra ia loma zaolo tainy tompo ary misaotra rahavavy a misaotra ny tompo mihitsy miaino anao eo dia feno fideranany foko na le fahatafidiranao raha teo ary moa mahafeno fideranany foko mahafeno fideranantsika rehetra zany fa misy rangany Andriamanitrantsika tsy misy fotsiny tena tia antsika izy tena tia anareo dimy izy sitrana soamantsara tena tsy diso mihitsy ianao miteny hoe fahasoavana mihitsy le coronavirus tsisy mahadiso mihitsy zany milaza an'izany ary aleo tenenina mazava fa ny devoly te hampiasa an'io fampiororona atonga antsika sy ianao tena hoe miforotra matahotra andra fahafatesana tsy inona ny atahorantsika an'izany mitompontsika ingeny miahy ka na matytsika na velona mitompo ihany tsika hoy le any amin'ny Koritianina iny dia faly be tsika mahita ny voninahitra mitompo dia raina ny tompo amin'ny asany aminareo ary misaotra indrindra anjaran'izany fa mampahery an'izay ao anatina Covid rehetra tsy ny Covid ihany fa ny aretina rehetra izay te hikikika ny hoe jerea fa matanjaka be ny aretina mahazo anao tsy tafavoaka amin'io nareo menakavy tsy misy an'izay akory tompontsika no miteny farany na inona tenenin'ny tompontsika eo averintsika velontsika ny tompo matytsika ny tompo ny antom-pahavelomantsika Kristiny fahavelomantsika fahafatesana ny azahoantsika tompony tena tsy very mandeha mihitsy tsika zany na iza ary dia ho akatsika fiantsary ty miaraka amin'ny tompo te raina ny tompo raisitsika nyantsika manaraka re allo mandroso miarabanao mianarany Jesosy efa tafiditra ianao mangataka vavaka tena eny ary inona ny antsika amin'ny tompo mikoaka be dia sepoka be fa 70 taona ie dia tsy misy saharany mihitsy dia miasana zao dia tena sepoka be asmatika mihitsy ianao zany misy mahasitaka sisiny angamba hoe asmatika ianao tamin'ny vonazo azy voalohany dia nisy hôpitaly dia atao dia analizy rehetra dia tsy misy mihitsy dia hoy zareo hoe asmatika zao dia sanandro dia mikoaka be dia sepoka be ya ndao fa hoentintsika mitompo zany dia mangataka tena satria manko zany misy fitsabona ataoko zany amin'izao mihoatra dia misotro tambara dia azo karaka ny sotrona anazy sy rehefa avy mihoatra dia mikoaka be dia mikoaka dia sepoka be dia mivoaka tagna rehefa fotsy rotrana labera io mantrovo reo be dia manepoka be ahisa ya azoko be eny ary dia misoaka betsaka tena satria mba samba neta dia voaray ndao fa fotoana ny tompo anasitrana ny tompo anao zao soaka betsaka mba hoary azoko mihitsy fa tena mavesatra tena lalina be io resaka sepotra io raha tahaka an'izay le tranga misy amin'ny fiainanao fieverana amin'ny mahadokotera aloha no resahako aminao vetivety hoe everiko hoe ny anatin'ny klasin'le antsoina hoe asmatika amin'ny soika ny asma tsy aretina akory ny asma fa toe-batana ny asma ndikany hoe asmatika ny olona anankiray
rehefa misy zavatra tsy zaka ao anatiny tsy fahazakan-javatra mantsy ny aretina hoe asma. Tsy mahazaka zavatra anankiray dia ny fomba fisehony amin'ilay vatan'ilay olona mety tsy mahazaka fofona, tsy mahazaka fofon-tany, volona biby reny, tsy mahazaka fofon-doko, fofona vernis, misy zavatra dia lasa rehefa na tsy hoe fofona fotsiny fa mety misy sakafo, mety misy patsa ohatra no hoan'ilay olona, mety misy vary efa niandro be ilay vary stock ireny ohatra dia mety mahatonga an'ilay izy hanomboka indray déclencher any anaty any zany mandeha ilay izy ka inona no miseho mikaikona ny lalan-drivotra dia ohatran'ny tuyau élastique dia ny lalan-drivotra dia avy eo misy hoe kitapon-drivotra koa arak'ilay maha-kitapo anazy dia afaka mengeza izy dia mekely rehefa feno rivotra izy dia ngeza be dia rehefa avy eo avoaka indray ilay rivotra avy eo dia mekely indray izy ohatr'izay hatrany mahavariana ho aty ozinina be atsika atao anaty vatantsika ity fa ny olana zany rehefa misy an'io asma io ilay olona dia lasa mikaikona ilay lalan-drivotra lasa metery ilay izy dia hanika lasa kely ny habetsaky ny rivotra tafiditra ao anatin'ilay avokaavoka dia mahasepitra tahaka an'izay. Mila azontsika kely aloha ilay fandehany dia avy eo ahoana izany ny ataontsika ny tena tsy fantatro hoe ohatrany ahoana no efa natao fa tena eritreretiko hoe tena ela dia ela izany hoe 20 taona ny asma raha teo hoy aminao hoe ny asma dia raha resaka maha-dokotera fotsiny no ty resako anao ty avy eo tsika asianao hiresaka miaraka amin'ny dokotera Jeso fa raha maha-dokotera fotsiny dia tsy maintsy hoe mitaiza vatana amina fitandremana samihafa ary mitaiza vatana amina fanafody samihafa izay manokatra an'ilay lalan-drivotra. Misy fanafody azo ampiasaina tsara. Izaho aloha tena tsy mahay an'ilay resaka tambavy amin'io resaka io fa zao kosa re mba teneniko kely hoe andao hitandrantsika raha vavikely io, andao hitandrantsika amin'ilay resaka tsy hoe rehefa resaka hoe tambavy, rehefa hoe resaka zava-maniry dia tsara daholo. Tena misy zavatra tena tsara fa izao kosa nefa misy fotoana tena tsy any amin'izay habetsan'ny tokony ho izy ny zavatra ho antsika. Misy fotoana tsy voahevitra le izy hanika mahatonga fahasarotana mitova hafa tahaka ny vo ny rein ao anatintsika zao mety ho tena sahirana ary andao hitandrantsika fa misy fotoana mampavoany insuffisance rénale re olona ny tambavy sasany tsy ho sodokontsika hoe io fa misy covid be dia misotro an'ity mangidy ty dia manao an'ity evoka be ty mila lanjaina tsara sy amin'ilay tokony ho izy le zavatra ataontsika dia tsara kokoa tena manatona rehefa mampiasa zavatra tsika raha tsy hoe tonga dia ataontsika amin'ny dozina sakafo fa andehantsika anao hoe ay inisy ny teny fa ity tambavy ity hono mahatonga tsy sepotra tsony misotro 2 litatra amin'iny tsika okarera afako aoka mba tsy hanao an'izany tsika raha andeha ataoko hoe misotro kopy kely anankiray amin'ilay izy angamba mety azo sainina ihany iny rehefa misy fotoana tena mandinika sy mieritreritra mihitsy fa misy fotoana be loatra ny zavatra ao anatin'iny toksika ndikany hoe toksika mampidi-doza ho amin'ny vatana fa tsy manome herina lasa manimba indray ilay izy. Andao tandremantsika tsara dia amin'izay azo antoka hatrany andehanantsika amin'izany zavatra rehetra izany. Lafiny anankiray teneniko anao raha afako. Lafiny anankiray teneniko anao alao vakitsika mihitsy amboly finoana aty anatintsika ilay Matthieu 5 izay efa nitononiko anao tery aloha tery. Matthieu 5 Jesosy nanasitrany ty. Manomboka eo amin'ny 4:40 ny vakiko aminao. Nanasitranan' Jesosy ny rafozam-bavy ny Petera sy olona maro hafa koa. No niditra tao an-tranon'ny Petera, tao an-tranon'ny Petera Jesosy dia nahita ny rafozam-baviny nandro teo nanavy ny tazo. Nanendry ny tanany izy. Jesosy io nanendry ny tanany io dia niala tamin'ny tazo dia nitsanga ny ravehivavy ka nanompo azy. No ny hariva ny andro dia nentin'ny olona tany aminy demoniaka maro
dia ny teniny ihany namoahany azy, namoahana ny fanaratsy. Dia izao tsara ny 9-12 tapany farany sy ny 7-12 ary izay naraha rehetra dia nositraniny avokoa. Averiko, ary izay naraha rehetra dia nositraniny avokoa. Mba hatateraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe izy naka ny rofintsika sy nitondra ny aretintsika. Aretina, oui, aretina. Toe-batana, izany rehetra izany, dokotera izany dia teneniny. Izao no lazaiko anao, tsy misy zavatra velan'ny tompo mitranga izany amin'ny fiainantsika dia hoe raha tsy vita antsika angamba dia mandeha ilay izy, na tsy nanakatao ny tompo tany an-danitra tany dia na dinidininy kely ianao, tsisy an'izany. Matoy zavatra io aloha no mitranga amin'ny fiainanao dia misy lalana ivoanao mpandresy ao, ary misy antony tena tian'Andriamanitra isitomana ny sainao hitodika any aminy. Mavesatra izany 12 taona, 12 taona marary izany. Ary te hampahery anao fa tsy hainao ihany, misy olona hafa tao anatin'ny tenin'Andriamanitra tao izay voalaza tsara tokoa ihany koa hoe tahaka izany koa fa 12 taona tao anatina aretina. Fa zao tany any amin'ny Lioka toko 7-12 tasoniva kitsika sy ianao zay enonao Lioka toko 7-12 ary amin'ny 10 tsika hoe 11 tsika manomboka mamaky Lioka toko 7-12 zao le teny ao. Indro nisy vehivavy anankiray izay nanana fanahy farofy 12 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Mety tsy manjoko angamba ianao fa tena any anatiny misy an'izay fanahy mahafarofy zay dia tsy mahatraka mihitsy fa mihetsika kely dia sepotra ihany. Rehefa nahitan'i Jesosy izy dia niantso azy ka nanao taminy hoe rehefa nahita azy Jesosy fa tsy hoe izy, rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe Jesosy io miantso anao io koa ankehitriny raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Tonontsika amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izany. Nametraka ny tanany tamin'io vehivavy io Jesosy dia nitrakira vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Hebreo 7:12 manambara mazava fa tsy niova ny herin'ny Tompo. Tsy niova ny herin'ny Tompo. Panasitrany io. Na inona aretina, na inona mety hoe zavatra kronika, maladie kronika ao anatin'izany zao ny asthme, ny diabeta, ny tension, ny zavatra izany rehetrarehetra izany. Tsy niova ny herin'ny tompontsika. Zao no tena ny tomponao aminao. Raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Tonontsika amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izany. Dia raiso ampinoana fa manasitrana anao io Jesosy io. Jereo izay zavatra tiany tompo amboarina amin'ny fiainanao mba hahatonga ny hoe fankalazana an'Andriamanitra io fiainanao io. Fa andeha amin'ny finoana zao tsika sy ianao dia hitraka hiaina sitrana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary? Tainy tompo ianao? Satria mba angavaka vava fa tena dia mba angavaka ihany koa. Sara ho aho. Ny vatiko izany tena miavana. Izy tamin'izay mbola tsy mivady aloha dia raha fifaneraserany manana namany misy namana maromaro. Avy eo amin'izay zany dia rehefa vady izay ohatrany hoe lasa manaiky zany tsy tokony hifanerasera be aman'olona rehefa manambady tsana ohatrany hoe fandraisana be ihany fa nefa naizanona zany ara lasa sahirana zany amin'ny fifandraisako aman'olona. Misy ihany koa izy zany na ao an-trano ary aminay efa mianaka ohatrany hoe misy fotoana hoe tsisy fifamarinana tsisy ninina fa dia eo mitsotra fotsiny dia mipetraka samy mipetraka eo tsisy ninina. Dia eo zany ohatrany le fifandraisana amin'ny mampivady, fifandraisana amin'ny iray zanaka. Dia zany dia tsy tiako hitan'ilay zanako. Koa zany izay hoe izay le toetra miavana izany efa tsy voafiny. Taloha nieritreritira hoe sarikena trisy. Nefa ny zany taty aoriana vao nahita hoe tsy sarikena trisy fa miavana.
dia zany efa miteny azy foana fa vahady idirana any amin'ny afobe tena lehibe ny fiavina vonana fa ilaina ny fifaneraserana manao eny fa tsy resaka be itombona amin'olo eny fa mba mifaneraserana amin'olo miravoravo mba mifalifaly araka le teninao teo hoe ny foravoravo ilaina zany le foravoravo fa izy tena tsy izay mihitsy dia tena mangadabavaka tompoko mba elany amin'izay zany fa efa nisy fotoana ny azany afaribzao afaribariana foana ndraindray amin'le tapaka zao le fivavaka foana dia nisy fotoana ny tapaka le izy fa nefa rena amin'izay zavatra hafa dia tsy voatoy intsony izy dia conscient tena avery rehefa hoe miverina indray le fihetsiny sy le zavatra ataony angasahako vavaka tompoko dia toro hevitra eny ary tatandrindra tompoko eny ndray vao ray tainy tompo tsy fantatra hoe hatraiza re zao no tena fifandraisan'io vadinao io amin'izay so zafady fa tsy tafanontany an'izay fa eto zany vao manontany tena an'izay raha hatreto aloha zany raha ny fahitana azy raha le tenin'ny tompony amin'le Matthieu 7:20 rasy aloha vakitsika tsara mandinika tsara zany tsika hoe aiza raha tompo zany ny tena fototra tiany olona ty tena le toetra ny mihitsy ve zany ny toetra ohatry ny ahoana everiko hoe sao le teny amin'ny Matthieu 7:20 hatramin'ny 20 ny voany no ahafantaranareo azy manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovoa tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovoa ratsy ny azo tsara tsy mety mamovoa ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovoa tsara ny azo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia kapaina dia atsipy any anaty afo ka dia ny voany no ahafantaranareo azy ina ny anambarantsika an'izay mila jerentsika mantsy ny fototra ohatran'ireny hoe mitondra marary eo amin'ny dokotera ireny zany tsika dia miteny izy hoe marary ny lohako inona daholo ny fisehoana aretina marary loha mangovongovotra amin'ny hariva malaikomana izy io avy nanao vakansa avy tany Mananjary tany sa avy tany amin'ny faritra any amin'ny sy ny morontsiraka teo amin'ny 2 volana 3 volana lasa ohatr'izay zany zao le tranga hoentiny eo amin'ny dokotera ny tranga mety ho ataon'ny mpitsabo voalohany tsy hoe voalohany fa isan'ny zavatra ho ataony dia hanome paracetamol izy zany zavatra mazava be satria miakatra be 70 ny degré ny hafanany mampifanitona azy zany fa me paracetamol izy fa raha ohatra ka paracetamol ihany ny fanafody omeny io mpitsabo io le aretina nefa mitoy dia verina hoe mpitsabo mety tsy tena zatra rangamby izy fa raha miteny ohatr'izay zany dia efa tonga dia any an-tsaina hoe mety ho voan'ny tazomoko ty olona ty ho ataoko ny analyse sy ny sisa raha mijery zany tsika hoe misy an'io avinavina misy an'io tsy fahaizana mifandray tsy mahay mampiseho fitiavana ohatr'izay le sary ao anatiny misy an'le fo ohatrany vy ny dava tsy hita tao ahoana ohatr'izay hoy hoe raha aleo ataon'ny tompo scanner raha mijery tsy resaka mitsara mihitsy zany tantaraintsika zany tsy le mitsara tenenana hoe tiana azo manao zany fa mitsara anazy ianao manao an'izany ny tenin'ny tompo hoe ny voany ahafantarana ny azo mila ahafantarana tsara ny hazo amin'ny alalan'ny vo le vo zany nge le fiainana andavanandro ary eo mampieritreritra antsika kristianina mihitsy mampieritreritra antsika mihitsy fa be loatra ny olona milaza ny tenan'ny kristianina sy ameno ny fiangonana zao amin'ny krismasy fa tsy ahitana ny vo maha-kristianina mihitsy ao amin'ny fiainana le vo maha-kristianina tsy le présence any am-piangonana ny vo maha-kristianina tena lazaiko anao tsy iny tsy le fanaovana akanjo tsara be dia manitra ranomanitra be ianao dia ho any am-piangonana hono ianao iny tsy izay le vo tsy zany mihitsy le vo tsy le ao an-tranonareo zany feno an'le cadre misy ny diplômana katekista dia diplômana inona daholo na vita fiofanana
tory-teny ry iny ianao ry anankiray tokanana dekona tokanana mpiandry isan-karazany diplôman-javatra ao tranonareo ao fa soavana zany fa mety ho fitaka koa zany fa tsy zany le voandrasan'Andriamanitra voandrasan'ny tompo amintsika aleo tenenina tsara satria ny ten'Andriamanitra ihany no miteny azy averintsika senao ny Galatiana 5 Galatiana 5 faharoa-amby-roapolo sy ny 3-amby-roapolo ny vokatry ny fisiny fanamasina ao anatin'ny fiainantsika ary rehefa mijery ny kristianina itsika senao le jerena voalohany za zany rehefa mijery ny fitaratry ny tenin'Andriamanitra dia mijery an'ity atao amin'ny fiainako hoe za ve itiana hita amin'ny fiainany tiana ve hoe vokatry ny fanahana ao anatin'ny tiana dia itiana lasa feno fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamorapana, fanaova-tsoa, fahamarinana, dikany hoe fahamarinana io toetra mahatoky fahalemem-panahy, fahononam-po. Le izy tsy miteny fotsiny hoe dia olona tsara dia samy manana ny famaritany antsoina hoe tsara tenin'Andriamanitra mazava tsara mihitsy hoe inona ny antsoina hoe vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika ary kristianina malalo ndao anao tena kristianina tsy mihainao an'izany ianao dia hoe andeha hiezaka anao an'io fa raha tsy misy an'izany ny fiainanao dia andao isaina tsara fa ny tenin'Andriamanitra tany amin'ilay Matthieu 7 teo milaza hoe ny hazo tsara ihany ny mamovoa tsara dia ny hazo ratsy mamovoa ratsy ka ny aty amin'ny ezaka ataontsika zany ho antsika manana io zany zao ny vadinao misy an'io tsy fantatro izay fifandraisanao ny vadinao amin'i Jesosy fa ny zavatra azoko sainina aloha dia ity tena mety mbola tsy mifanina tamin'ny tompo izy mety tena mbola tsy mifanina tamin'ny tompo izy mety tsy mbola misy an'le voan'Andriamanitra le grainen'Andriamanitra le masombolin'Andriamanitra amin'le Jaona 1:7-7 inona le voalaza izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany le voan'Andriamanitra le semence an'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra hafahafa mihainao ny teny io fa satria mahita ihany amin'ny fiainako ary za manota satria misy olona anankiroa ato anatiko itiana nofo sy itiana fanahy nateraka Andriamanitra itiana fanahy nateraka Andriamanitra tsy mahay manota satria ny voan'Andriamanitra ny aty anatiko le itiana nofo tsy mahay afa-tsy manota zay le ady ao anaty ao fa miaino an'ilay izy raha ohatra ka tsy maheno an'izay ady zay akory ianao amin'ny fiainanao raha tsy hita akory zay fa ohatra ny hoe misy olona indraindray ohatra mieritreritra fotsiny izy hoe bon zay nitoetrako zay za zay mihitsy faly ianao tsara tsy faly ianao avelao ianao eo raha mbola ohatra zay aloha le fomba fahitana an'le fiainana dia satria tena tsy mbola tafiditra ao mihitsy zay mbola tsy nambolen'Andriamanitra ny maha-izy azy an'Andriamanitra ao anatiny ao dia tena mbola zay aloha ny fototra angatantsika amin'ny tompo tsy angataka akory aloha zany tsika hoe tompo aza vela hiavonavona tsony io fa angataka an'le hoe tompo ao amboleo ao anatiny io ianao ny tompo mihitsy zay le Ezekiel 9:30 iny ny tonom-bavaka ino ny tonom-bavaka lazaiko anao fa manova rangahy io Jesosy io resaka tamina rahavavy kely mahafinaritra be anankiray zay tamin'ny maraina tena feno fahatezerana tena feno ratra ny fiainana feno ratra n'le fiainana be da be ao an-trano amin'ny ao an-trano sy ny sisa misy fahatezerana mihitsy any anatiny any fa niaraka ny fampitantana hoe andao avotsitra any amin'ny tompo any zany rehetrarehetra zany dia mitantara amiko izy tamin'ny maraina hoe lasa hafa mihitsy izy lasa le olona tsy tiako mifandray aminy lasa ohatra lasa afaka miresaka aminy sady lasa tsy halako izy mahagaga zay le ny nambolen'Andriamanitra tao anatiny zay ny maha-izy azy an'Andriamanitra azonao ve tao angatantsika amin'ny tompo Ezekiel 9:30-7 tonom-bavaka ho an'io vadinao io tena hifanena amin'i Jesosy atonga ny hoe mandray an'i Jesosy izy dia Efesiana 1:4-3 mandray ny fanamasina izy ho tomboka se
ho santatry le lovany le fanamasiny io rehefa miraisiny ao anatiny eo dia mamokatra an'ireo zavatra ireo tsy zavatra ho amboaritsika zany fo misy fahalemem-panahy zany le fahalemem-panahy io le mifanohatra amin'izay avinavony izay vokatry ny fanahy zany ravako fahalemem-panahy ery-sitanjaka entina nasoavana ny hafa fa tsy amoretana ny hafa strength under control izy amin'ny teny anglisy zay ny dikany hoe fahalemem-panahy zay le ilainy vadinao fa io tsy ho angatantsika amin'ny tompo hoe tompo ame fahalemem-panahy izy tsy ohatra izay ny tonombavaka raha afako tsy mandaitra ohatra n'ireny hoe scotchena fotsiny eo amin'ilay izy dia rehefa afaka ny efehan'ilay scotch dia ahoana milatsaka ho azy le fahalemem-panahy fa io rehetrarehetra io Jesosy daholo angery io rehetrarehetra ireo hoe Jesosy ny valiny io mila Jesosy ny vadiny se ary andao hoentintsika amin'ny tompo mila Jesosy mihitsy mivadintsika mila Jesosy tsika ny vokatry ny miariary ny asan'ny nofo asan'ny nofo le zavatra ao anatin'ny asan'ny nofo ny avinavina sy ny toetra tsy manaiky mifandray amin'ny hafa hoentsika amin'ny tompo zany fa mahay manova ny tompo tsy hoe mahay fotsiny te hanova izy ary matoa manavesatra anao any anatinao any dia tia ny tompo hovaintsika vavaka zay le izy hovaintsika vavaka ahafahany miditra an-tsehatra amin'ny fiainantsika raisitsika ty antso ray faranty dia miampita amin'ny SMS tsika miaraba tompo da iny tompo se ary enina amby folo taona lasa vavy le zanak'isay moa la misy fotoana izy afafa be ny trano dia nitenena andrasy ny zandy kely vavy taona dia niteneny izy dia nandanga be tsy miteny dia lasa mitana ka le mpianarany dia nita le mpianarany zany miteny lasa manao sipa izy misy zokisina hoe ahoana re zany mitondrako an'le zanako hoe inona no teneniko anazy manambady ianao ao an-trano tsara ny vadinao koa nefa e ahoana izy zokisina ao an-trano ny dadan'io zasy io ok nda hoara fa jerentsika miaraka amin'ny tompo nda hoara ya tena zavatra matetika mpitranga ankehitriny matetika mitranga ankehitriny reto zanatsika reto mila ny tompo reto zanatsika reto ina ny ataontsika ny zava-dehibe voalohany aloha tena tsy fantatra hoe ohatra ny ahoana le fiainanareo ao an-trano fa izay nanontaniako hoe manambady ve ianao fa tena ilaina ry raim-pianakaviana rehetra tena ilaina ny fandraisanareo ny toeranareo amaray indrindra mahiraka solon'ny Kristy mampiseho an'i Kristy mampiseho an'Andriamanitra le fahefan'Andriamanitra ao anatin'le tokantrano ny raim-pianakaviana zany tena mila mijoro ao anatiny tena mienjana indrindra rehefa ao anatina fotoanana andeha atao hoe tena le adolan-tsento tahaka an'io dia modely anankiroa tena mila apetrakitsika tsara mety tsy modely roa ihany fa mety misy zavatra fa tsy takatra ny saiko fa tonga ato an-tsaiko aloha zao dia zaraiko anao hoe le modelyn'ny fitiavan'Andriamanitra le fitiavan'Andriamanitra ray izay le andraikitritsika ray aman-dreny mampiseho an'izay fitiavan'Andriamanitra fitiavan'ny ray aman-dreny fitiavan'Andriamanitra toy ny fitiavan'ny ray aman-dreny
fitiavany ray aman-dreny. Inona tiako ambara aminao manome an'izay modely izay matetika lasa tsy hitany zanaka mahatonga anazy miantoraka amina karazana finamanana samihafa, amina resaka sipa sy ny sisa, satria misy zavatra tedavina, misy teny mamy, teny mampahery, teny mapiakatra ny maha izy azy ny tena, izay tena ilainy adolantsainto ao anatin'ny fotoanany adolescence ny mahadolantsainto anazy nefa matetika fifandonana moa ny tena betsaka ao an-trano rehefa tonga amin'io taona io, de lasa tsy mahita an'izay fa le teny masika sy ny mety fanambaniana ny maha izy azy no mety misy. Tsy fantatro raha misy any aminao zany fa manararaotra an'le tranga milaza, de andao jerena mihitsiny izay atonga an'izay ho amboarina tsara miaraka amin'ny tompo hoe tsika de nataon'Andriamanitra hisolo tena azy manoloana ny zanantsika. Io Andriamanitra io rehefa miteny hoe tia, ny azy tena teneniny mihitsy. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, satria malala eo masoko ianao be voninahitra. Zany ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra daholo nge zany teneniko anao zany. Tsy mihontsona ny fitiavako anao na mifindra aza ny tendrombohitra. Ny zanakitsika ve re olona ny zanakitsika ve raha afako tena mahazo antoka an'izany fitiavantsika izany. Sa ny mandeha any anatin'ny hatrany de hoe mandeha any anatin'ny sofiny hoe tandremo fa miaraka amin'iny tsy zanako tsony rehefa manao ohatr'izao. So de zany le teny mandeha any anatin'ny fiainantsika any. Tsy mampiseho an'Andriamanitra zany. Andao tsika ny zavatra voalohany maharay aman-dreny atsika de tena solo tena n'Andriamanitra mampiseho ny fitiavana andreo zanantsika ireo. Andao jerena zay ahafahantsika manarina tena mahatonga an'ireto zanantsika reto mihazakazaka amin'ity resaka sipa ty zay tsy fahampiana fitiavana ary zavatra ngeza ao anatiny ho an'le ny ankizy vavy tsy fahampiany fitiavany ray, ho an'ny lehilahy ny ankizy lahy tsy fahampiany fitiavany reny. Tena azoko rehefa mampikikiky zany miteny hoe vilona ihany ny atao efa fitiavana fety mifoha amin'ny 4 zay de amin'ny 10 alina vao matory fa mitolona amin'ty ravolo ty mba tonga anazy inana ara-dalàna. Raha afako tsy ny vola ny mahasambatra, tsy ny vola. Firy ny tokantrano hita. Tena manambola an'izany. Fa te hamono tena ny betsaka ao anatin'le tokantrano. Andao hipetraka kely tsika. Misy fotoana tena mila mipetraka kely de manjinika hoe Jesoa inona ny ilain'le zanako. Alohan'ny angako nakaty zao de manjinika tsara inona daholo moa ny ilain'le zanako kely. Rehefa mandeha ohatran'izay satria ela indray izy vao hitako de misaina an'izay. Inona daholo tsy ny hoe ny ilainy fotsiny fa mety mila câlin kely izy, mila tenenina izy, mila fiana izy, mila oroka kely izy, mila teny izy hoe tsy ianao ne tsisy ohatranao zany mila teny tsotra izy manambara hoe hay ve dada sy neny tena tia anay, hay ve za manandanja amin'ny dada sy neny. Andao rery olona jerena zay hoentsika eo amin'ny Jesosy zay fomba fahatsika senao mamerina an'izay any anatin'ny zanantsika. Na mety tsy mamerina fa mampiorina raha efa fataonareo mianakavy kely ao an-trano. Mahafinaritra be maka fotoana ao anatin'ny lankulte, hitanao ao anatin'le fanimpom-pivavahana kely ataontsika ao an-trano iny ange tsy voatery tsy maintsy hoe ao kipy miara mivavaka de aveo vaky ny teny, inona ny lesona, ataovindray mivavaka, amen. Indray tsy misy fahafinaretana le izy, antena azoko mihitsy fa mamelona ny tenin'Andriamanitra. Fa misy fotoana ohatran'ny tsy azontsika tsaina hoe tanora kely sy ankizy ange reto miaraka amintsika reto tena misy fotoana ange ao anatina culte mety azonao atao juste ny tsirairay miaraka manonona hoe ndao samy manonona zavatra anankiray avy. Inona ny hitanao tsara amin'ny anina, inona ny hitanao hoe tena faly be nao manana azy satria ohatr'izao izy.
fa tsy rehefa misy zavatra tsy mety any de zay vao ianao tena zao mihitsy. Iny ny sujet an'le culte ray manontolo le fanimpom-pivavahana andeha ivelesana an'ire. Tena ilaina mihitsy ahitsy le zavatra tsy mety fa misy fotoana koa zao anararotra ao anatin'ny fotoanan'ny fionan'ny ankonana de fampizara le zavatra tsara mba tonga an'le olona tena hita hoe tiako rangaly ty atao tranonay ty. Tsy hoe vao miainga ny 7-12 taona roviana ary vao 20 taona eto fa tonga de tapaka ny kofehan'ny soavaly. Zao ary indraindray 12 taona efa tsy hita hoe ataony. Voalohan'izay zavatra manaraka teneniko havako hoe inona le hoe andao tena mienjantsika fa ny zanaka tiana tena tsitsitsiana tsorakazo ny filazan'ny tenin'Andriamanitra. Le tsorakazo lazaiko anao efa teneniko anao hoe tsy miresaka hoe ay tena kapo io faty ao tsy zay. Tsy zay le lazaiko anao fa le lazaiko anao hoe ao anatin'io jerevy ny zavatra tena mila manasazy isika. Tena manasazy. Ndikany hoe manasazy de misy zavatra tsy tiany misy zavatra enony maharary anazy any anatiny any mahatonga azy saintsaina fa tsy hoe manala ny fonao ray aman-dreny zay mitsitsy ny tsorakazony de tsy tia ny zanany. Amin'ny ohabolana toko 7-12 zany fa zay tia zanaka de manafay azy raha mbola kely. Tena mila faizina tsy ao anaty fahatezerantsika sianao ka hoe nalako ny foketo ty ataoko tsy zay mihitsy tena tsy azahoana sitra. Inona le Jakoba toko 1:7 ve manambarany hoe ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana zay mariny ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy andiny 20 sy tsaroko tsara fa le dikan'le manafay tena misaina mihitsy tsika hoe inona ny zavatra izay ahatonga ny io hieritreritra sy andinika tsara. Mila mijery an'izany tsika de mienjana ao anatin'izany fa ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika mihitsy zay manafay mikapoka rehefa tsy mahitsy tsika sianao zany de tsy maintsy averiny amin'le lalana mahitsy. De ilaina tao an'izany ny zanaka kelitsika ilaina ahitsy am'izay hoentin'ny tompo amin'ny fanahy fahendrena ho anareo. Tena mety misy fotoana raha hoe esorina amin'ny telefona ny tsy mahazo mivoaka ny trano le zavatra tahaka izany le zavatra tenentsika fa ao anatin'io feno vavaka tsy mandaitra na inona ny zavatra ataontsika raha tsy misy an'le fomba an'Andriamanitra de aoka ho feno vavaka tsika. Tena hoe tsika amin'ny tompo hiverina ny sain'io zanaka keliny say io de olo tia fianarana indray de tena hoe hifanena amin'i Jesosy zay mifanena amin'i Jesosy zay ny zava-dehibe indrindra. Io tsy mila miandro hoe rehefa 70 taona izy zay vao hifanena amin'ny tompo fa tena ho resy lahatra ny hotorotoro ny fitiavan'i Jesosy. Fizara zany tahaka ny hoe manao sipa hono izy zany ny dikany afaka mahafantatra tsara ny fitiavan'i Jesosy izy. De hoe tsika amin'i Jesosy zany raha za manokana aloha mety eo amin'le toerana raha mbola mianatra mihitsy de hoy mianatra ty amin'ny ambanin'ny klasina terminale ny tiako ambara aminao de tena heveriko hoe mety ilaina le mienjana hoe tsy mahazo manao sipa. Ohatran'ny ao amin'ny institution Martyr de tena zay le fitsipika tsy mahazo manao sipa mandra-pahafaka ny baccalauréat io satria mbola beazina zao ndika ny olona miditra manao sipa zany olona ho tompona andraikitra ifehivady aman-janaka zany de mila anjarantsika ray aman-dreny mety mitentsika hoe te ahoana fa tsy ho tiany ray zay raha ohatra tsy le hoe ho tiany angena tsy ho tiany ny tanjontsika fa ny manabe azy arak'ilay sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra betsaka ne tsy tiany zanaka atao aminy tsy tiana mihitsy ny tenitenenina manao zay tiana atao zay andolo ny tiany olona
fa raha izay ny atao dia ambony ambany ny tany iainantsika sy ny tokantrano misy atsika fa mila misy fotoana tena mienjana ndray aman-dreny manome fanahy fahendrenanareo Jesosy. Ovakitsika ny SMS ary mangataka vavaka fa tsy mety mifantoka tsara amin'ny fivavahana mihitsy. Ny vadiko koa tsy mety tafiditra concours mpiasa mpanjakana. Hoentsika amin'ny tompo izany tsy hoe tsy mety ilay izy fa tsy hoe tsy mety mihitsy. Tsy hoe tsy mety mihitsy. Ndao hiezaka tsy hampiasa an'io teny hoe mihitsy, foana, mihitsy, tsony. Zany teny misy fitaka ny ambadika zany. Fa teny tonga dia tsy misy fanantenana zany. Zao noho izy Andriamanitra no mitona antsika ho eo amin'i Jesosy. Asan'Andriamanitra no mahatonga antsika te hivavaka. Asan'ny fanan'Andriamanitra ary tsika raha teo tsy mahay mivavaka fa ny fanany miasa ty anatintsika araka ny voasoratra any amin'ny Romanina. Andao angatana amin'ny tompo isaky ny hoe iona amin'ny tompo ianao. Amin'ny fotoana izay hivavahanao teneny tsotra amin'i Jesosy. Teneniko tsotra foana. Isaky ny mivavaka dia ataoko mihitsy ny fanainiko averiko amin'ny tenako mihitsy hoe Jesosy za tsy mahay mivavaka, tsy fantatro akory izay teneniko. Taloha tsy nieritreritra mihitsy hoe tsy mahay mivavaka. Ataovy misy hoe any amin'ilay fikambanana ireny ange dia hoe misy olona iray mivavaka. Maila akoatrany tsy teo amin'ny mivavaka. Za mivavaka. Ohatrany efa ela ihany amin'ny mivavaka. Fanampianarin'ny tompo hoe tiana mipetra tsara. Fa rehefa dinihana le nofony tiana no mivavaka. Fa tsy ny fanahy ao anatin'ny tiana. Hitanao, le nofontsika koa mahay mivavaka. Fa tsy akasitra amin'ny tompo io. Ary mitondra eo amina inona fahafoanana tahaka izao. Fahafoanana inona no tiako amboary aminao. Ohatrany hoe manao zavatra ianao fa tsisy dikany mihitsy le zavatra ataonao. Ohatrany tsy misy heviny mandrakizay, tsy misy fiatraikany tsara izany. Nofo izay le izy. Efa hitako mihitsy le izy fa ny tonga dia teneniko amin'ny tompo vao manomboka ny raharaha. Jesosy tsy mahay mivavaka tario fanahy masina. Izay andao ataontsika angatahotra any an-trano ny fanahy masina hoe tario. Manentana anao mihitsy hoe afaka le fomba tsotra efa zaraiko aminao hatrany le manoratra ny vavaka ao mampifantoka izay manoratra izay. Ny zavatra ataoko ny tantaraiko anao eto sa manao kahie am-bavaka. Tsika raha teo manana boky mitonim-bavaka iny afaka mampiasa an'iny. Tsy hoe boky moa ilay izy zany fa kahie am-bavaka dia misy tenin'Andriamanitra dia misy linina ilay izy dia mahafinaritra kely manoratra aminy fa satria tsara tarehy ilay izy dia mampiasa an'izay foana amin'ny fiainako. Dia ianao koa afaka mampiasa satria misy asa afaka jifaina rehefa mamangy anao any amin'ny faritra any izao tsika dia hitondra an'iny indray dia afaka mampiasa an'iny soma tsara ianao fa manampy ny manoratra. Rehefa manoratra mantsy ianao raha mahay mamaky teny sy manoratra ianao zany tsy mila hoe tiana tsy azonao tsaina fa CP ara-tsy ananako. Tsy mila manana CP. Rehefa manoratra dia zay. Manoratra mantsy manampy atao anatin'ny lony le manao an'le teny. Lasa mandeha ny sainao misaina an'le zavatra mila soratanao. Rehefa tsy manoratra tsika, rehefa mieritreritra fotsiny tsika dia mora miparitaka be io saina io. Tonga dia mitsiritika makatsy izy dia mitsiritika makatsy. Nieritreritra loka atoandro izy dia nieritreritra ny amin'ny ray volana izy dia tonga dia tsy tadidinao hatramin'io fa taiza ary moa za teo. Fa manampy be le afaka manoratra. Raha tsy manoratra ianao dia mitenena ary. Mitenena mafy ny sofinao rehefa mivavaka. Mila afaka manao an'izay mihitsy. Ny zavatra manampy be ihany koa ao anatin'ny vavaka dia ny mivavaka ny tenin'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra mihitsy no vakiana atao vavaka. Misy fotoana izao ianao mety mandefa SMS aty amiko dia teneniko anao hoe manonona ny Salamo 3:20 ho vavaka ho anao. Fa tonga dia izay ny vavako teneniko aminao izay. Jehovah ny mpiandry an'iny olona iny Andriamanitra tsy hanan-java mahory izy. Tononiko ataoko vavaka ho anao le tenin'Andriamanitra. Raiso ny Baiboly dia le teny ao avadio vavaka ho anao. Rehefa
tsara be daholo tsy hoe tsisy hoe ratsy mihitsy na kely ara fa manampy be asa ianao rehefa mivavaka antsika manana fotoam-bavaka rehefa isan'andro amin'ny valo alina tsara tarehy be fahasoavana avy amin'ny covid sy ny confinement daholo zany de raina ny tompo fa ny antsika toizantsika mandra-pahatonga an' Jesosy io amin'ny valo alina misy fotoana ny vavaka de ato amin'ny radio misy mpivady kely anankiray zay anisy lalao ny anarany tena rehefa sady tena mianatra be amin'izy mivady isaky ny sabotsy sy alatsinaina zareo no mitarika de zareo rehefa manao ny vavaka de tarihany amin'ny tenin'Andriamanitra trany mila mianatra an'izany tsika fa fototry ny vavaka amin'ny tenin'Andriamanitra ary io mihitsy tena avadika teneniko anao tsy hoe mivadika amin'ilay teny ianao ny tiako ambara fa io mihitsy no ataonao vavaka rehefa aveo fa mazava tsara fa sitrapon'Andriamanitra io tsisy hevitra fa sady mivaly ilay vavaka amin'izay fotoan'izay de mahere zary ao anatiny de hoentsika amin'ny tompo ny fotoana ny atafidiran'ny vadinao amin'io concours mpanjakana io ho an'izay rehetra mety nanao concours na fanjakana misy ny ONMG misy zavatra samihafa nandeha reny efa mivaly misy tena sorana ny tompo izay tafiditra misy tsy nety tafiditra mety misy efa impirina anao an'ilay izy zay mety tsy tafiditra ihany mety misy concours na hidirana mpampianatra isan-karazany zao no lazaiko anao Hébreu 1:10 feno fisaorana ny tompony fo fa Andriamanitra efa nanomana izay tsara lavitra ho anareo tsy hoe ny fidirana mpiasa-panjakana ny antsoina hoe faratapony fiainana indraindray zay hevitra zay fotsiny na ny tena tian'Andriamanitra esorina ny anatin'ny saintsika indraindray tsika mieritreritra hoe rehefa tonga mpiasa-panjakana zao de tsisy problema intsony firifiry ny mpiasa-panjakana fa mbola manana problema satria tsy zay no mahasambatra ary tia ny tompo afahana amin'izay fisainan'izay tsika hitanao hain' Jesosy no mahatonga ny anaranao tonga any hain' Jesosy tsy zavatra tsy hainy io hoe amin'ilay fotoana ny tsara fa izao mety tsy hany mihitsy koa ny lalany mety tsy hany mihitsy ny lalana mety rehefa afaka le any anatin'ny fonao eritreretana hoe figandro ianao zay nitomany hoe tsy afaka tamin'ilay ONMG sa tsy afaka tamin'inona tsy feno fisaorana ny fo de mitraka de andao misaorany tompo hoe Jesosy misaotra afaka ianao manomana tsara lavitra ho ana hay fahasoavana le tsy afaka hay fahasoavana mety mbola ho afaka mihitsy fa le io nge toe-po ny andrasan'ny tompo amin'ny zavatra rehetra toe-po de andao tokony tompontsika isika fa ny tompontsika zao nge raha afaka tia ny tompo ampatsahivontsika sianao hoe tsika sianao nge fa fonctionnaire aloha fonctionnaire ny lanitra tsika mpiasa ny fanjakan'Andriamanitra nge tsika so de adininao ary zany indraindray ianao tena tsy maninona mihitsy le fonctionnaire ny tany tsy maninona mihitsy fahasoavana koa zany fahasoavana fa mampahiry anao le tsy tafiditra amin'le izy de indraindray anao mieritreritra hoe fina mihitsy ary raiso fahasoavana ravako any mangatabavaka fa tsisy asa tao ny trosa tsy mety afaka ohatrany hoe tsy mety manaiky ny saiko tsy fantatro na hoe raha tsy vanara ve Jesosy mieritreritra an'izany tsy mety manaiky an'izany ny saiko hoe misy olona tsy mety mahita asa tao tena azoko mihitsy fa mitady tokoa ianao io efa mitady tokoa ve aloha ianao fa everiko hoe misy zavatra tsy mifanaraka tsara amin'ilay Matthieu 9:9 amin'ilay Efesiana 2:10 ny hoe tsy mety mahita asa andrasy loha amboarina tsara le izy amboarina tsara ny amin'ny toe-pontsika any amboarina tsara ny amin'ny fahavononantsika any tena tsy mety mahita asa tokoa ve
ndreo misy zavatra tena satria ianao tsy mety asa raha tsy dia mihetsy ohatra so dia izany tokoa ary misy zavatra ve satria ny marobolan'ilay asa tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao foana everiko fa mety misy zavatra sokafan'ny tompo ane tsy hoe mety ka ny tompo nge miteny hoe efa nomany raha teo n'ilay asa tsara ho ataontsika le asa tsara nge tsy hoe asa fotsiny hoe le asa filohan'ny sampany zay le asa ry am-piangonana amiko rehefa miteny ny zavatra ny tenin'Andriamanitra dia mikasika ny fiainana rehetrarehetra ny ambarany satria Andriamanitra ny fahafenonany Andriamanitra misy zavatra tsy mandeha mihitsy ao anatiny hoe samy mivavaka foana ny ohatrany tsy hitako dia alolo mipetraka fa tsy Andriamanitra ny mandainga tsy mandainga Andriamanitra fa aloha mandinika tsara fa andreo dia aty amintsika aty ny misy zavatra mila amboariny mety misy fietrena mila atao averiko aminao tsara fa za dokotera ny asako anankiray fa efa nisy fotoana tena ny karama mitovy amina karamana ndeha atao ohatrany hoe karamana olona mamafa trano angamba tamin'ny voalohany tena ohatr'izany mihitsy fa tena ny ekeko soma tsara mpifaliana mihitsy satria azoko atsaina hoe tsy le vola nge ny mamelona fa ny mamelona dia ny manao ny sitrapony ray zay nge ny antsoina hoe kristiana manaraka an'izay so manao ny sitrapon'Andriamanitra ny antsoina hoe kristiana zay nefa ny nataon'i Jesosy koa nefa tsika izany mpanaradian'i Kristy ny sakafoko dia ny manao ny sitrapony raiko zay ny mamelona tsika sianao raha mbola ny vola ny mamelona tsika sianao dia eto foana tsika ny raisina hoana moa zany miodikodina eto amin'ny tany efitra eto tsika zany 70 taona satria arirandra mamona ery sy ery tsika iza tsony ny anaiky an'izany aleo manontany tompo hoe tompo inona ny tianao hampanaovina dia atao le hampanaoviny eny fa na dia mampihetriara le izy ary tsy atao hoe eny fa fotsiny fa hoe indrindra moa rehefa mampihetriara le izy fa vao mainka mahasoa zany mahireza ravako mangataka amin'ny tompontsika omeny tompo anao zay isokatra masonao dia ho hitanao zay tokony ataonao mangataka amin'ny tompo mba hita tao asa atao indray ny vadiko fa efa ho tapitra amin'ny terinandro ity ilay asa nataony teo aloha hoentintsika amin'ny tompo sahady zany dia ny tompo efa nanomana dia mandeha amin'ny finoantsika rehefa mangataka dia ahoana moa maharika 2 anjiny 420 minofa efa nandrainareo dia ho azonareo zany mangataka vavaka fa ny mamako tsy afaka mandeha nefa manirigna andeha hivavaka rehefa lahady enony tompo zany enony tompo le etaeta dia hoentsika amin'ny tompo io dia izao le teny any amin'le salamo iny 7:30 anjiny 4 tsaronao miravoravo amin'i Jehovah dia omeny anao izay ireny fonao le izy tsy hoe rehefa omeny any ireny foko dia izay amin'izay afa iravoravo ataovy nge Jesosy hoe mandeha eto ane zay misy fotoana zay mety tapaka lalandray ianao efa matona an'izay dia mety tsy tafihetsika mihitsy ohatra angamba mety misy fotoana misy fandrinao lalina mihitsy ho anambady io efa 2-3 zao mbola tsy manana ihany nefa ianao tovavy lala mety tena fandrinao mihitsy ho ananjanaka io 15 taona ny vadiana zay ohatry mbola tsisy ihany sady vao maika tsisy lala za tompo raha omenao an'io iny io diplôme io baka menao master eo meo an'io eo ange za tompo raha tsy ravoravo aminao lazaiko anao fa tsy ho azonao mihitsy le izy satria tsy zay le teny
le teny hoe miravoravo ainao moa ny dika teny le tsy hoe dika teny fa le temps-na verbe le marim-potoana ampiasain'ny ten'Andriamanitra miravoravo zao ane zany ianao no miravoravo de homeny anao le iriny fonao azonao ve mianatra makafiny ankehitriny ohatrany hoe ao mpandriana lava eo aza atao mahita anao tsony raha fitsetseran-teny iny tapao amin'ny anaran'i Jesosy vao tady andefa sordira-tsaina ohatr'izay ny devoly any anaty saina any hoe ndry za moa de tsy tafihetsika eto mpandriana eto hoe ndry za moa de ohatr'izao hoe tsy mba afaka manao toy ny fanaony be sy ny maro fangany antsoina hoe fanaony be sy ny maro ny antsoina hoe zay ny mety manana ny planiny tsara aminao ny tompontsika efa nomenao fankasitrahana ve efa nisaotra sy ny dera averiko aminao ilay fiasana toko fadimy ny antsoina hoe olona feno ny fanahy de mikalo sy mihira salamo any anatin'ny fony any izy ndao fenona an'izany alohany hoe eritreretana hoe tsy hoe aloha fa tsy tserantsika fotsiny rovina ry avo afaka miaraka mba hanao krismasy any am-piangonana andray fanasan'ny tompo any am-piangonana eny fantatro tena irina tokoa de tokoa zany fa zao ka na tsy hoany mihitsy aza moa tsy hoe dasoa zao matsy ny tiako ho hitanao le fiainana eto ambony tany anteboka raha oharina mandrakizay zay nge le dika le hoe miravoravo amin'ny Jehovah mianatra mifaly hoe io Jesosy io ampy ahy io Jesosy ange tsy any am-piangonana tsy any am-piangonana ny tompo vao hita any tsy any izy tsy hoe tsy any izy akory tsy any ihany izy omniprésent ke zany Andriamanitra tsika zany manerana ny dikany ao amin'ny hôpitaly ao io izy eo mpandriana io izy any amin'ny WC io ihany izy any am-piasana io izy tsy afaka miray aminy hatrany araka le jaona toko 5:10 intsika fahasoavany zany ravako de zao ndao iravoravo aminy andao hianatra an'izany hoe ampia Jesosy tsara be iny irany imprimerie adventiste iny raha mbola velona ka miaina ety ampia Jesosy indraindray Jesosy ampiana zavatra zay ny ampy atsika ndao ataontsika ampy de tenentsika tsara le Salamo 4:7 ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako eny re zo atsika senao mazanaka Andriamanitra atsika no miteny hoe tompo aty mba etaetako ty ho any am-piangonana ialeto am-pandriana eto tenentsika ny tompo zany fa fanatitra mahafaly ny tompo lavitra ihany koa ny tenenantsika hoe nefa aoka tsy ny sitrapoko fa ny anao fa mahafapo any ataonao amiko zany verafako mahafapo anao ve ny ataon'i Jesosy aminao raha mbola tsy zay ndao hianatra ifaly eo amin'ny tompo anka sitraka azy mangataka vavaka ho an'izandriko hiaja ozy izy teneny ato ny anarany voan'ny Covid any amin'ny hôpitaly midina ny oxygène ary tena reraka hoentsika amin'ny tompo any fianaratsony olona miteny an'io de hoentsika amin'ny Jesosy zany efa mino efa betsaka ny fampahirezana azy tsika momba ny resaka Covid teo de mitonontsika manokana amin'ny tompo toy andray zao tsika mangatabavaka fa efa ho raisina mpandray de ampijaliany devoly zao no izy na tongavany zanak'Andriamanitra veritsika tsara ny jaona voalohany toko 7:9 teny andrava ny asan'ny devoly misy position misy toerana izay everiko fa toerana diso amin'ny fiainantsika eritreretintsika hoe atao ony
ady mola izy de io fa manafika be ny devoly de raha manafika ny devoly de avela ka hitanao ny nataon'i Jesosy ane alao ampatsahivoko anao tsara ny zavatra nataon'ny tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty io Jesosy Kristy io rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo de ny ataony mitondra antsika toy ny fanaony izay avy nandresy. Izay ny voasoratra any amin'ilay Korintiana 2:2 iny manambara an'izany. Tasy loha jereko. Korintiana 2:4 isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy. Mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy. Raha ohatra tsika ka miteny hoe ampijaliany devoly ary reto de inona zany ataon'i Jesosy anao? Nefa izy miteny hoe izy mitondra anao mandrakariva. Iza zany ny tena mandainga ao anatin'le raharaha. Te ampisaina anao hoe tsy toerana hitoerana zany ampijaliany devoly zany. Toerana ialana zany de resena. Tsy mila hoe ianao kory miresena manao fa raiso ny fandresena miova amin'le toerana, le position. Hitanao ny any an-tsaiko any de tahaka an'ireny hoe lasa babony fahavalo ianao raha izay le poziny. De mifindra fotsiny ary amin'ny camp an'i Jesosy ary. Fa rehefa tsy any amin'ny camp an'i Jesosy de ampijaliany devoly tokoa. Te handrisika anao fa tsy tokony isy an'izany kristianina ampijaliany devoly zany fa misy zavatra tsy mety zany. Fa Jesosy angetsy hoe ampaka indray izy zay vao hitsangana amin'ny maty. Fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ny fahavalo farany resena ny efa resin'i Jesosy fa afatesan'izay. De io zavatra amin'ny fiainanao io zany de eritreretinao hoe atahoany tsy voan'i Jesosy aloha ty dosieako ty. Ohatra misy zavatra tsy mety zany ravako aza manaiky an'izany ka hoe andray raisina mpandray ianao de ampijaliany devoly. Asehoy mihitsiny fa ny Andriamanitra ao no manana miteny farany ao anatin'io. De mijoro. Raha eto Antananarivo ianao de manasa anao mihitsy ho avy amin'ny feonam-piaintsika amin'ny asa amin'ny zoma ho avy zao. Miresaka amin'ny ady amin'ny fahavalo tsika. Miresaka ny ady amin'ny fahavalo amin'ny zoma ho avy zao amin'ny Efesiana 2:1. Fa tsika nge miady miainga aty amin'ny fandresena fa tsy hoe miady ho amin'ny fandresena. Tsy haiko raha azonao tsara zany. Tsy miady ho amin'ny fandresena tsika de hoe mikezakeza keto aloha fa de asa mora andresy any ao anatiny ty. Tsy ohatran'izay ka. Tsy ohatran'izay tsika. Fa efa mpandresy tsika. Hitanao, ohatr'izao zany ny sary. Tasy nefa raha mety ho azontsika angambany. Ohatran'ireny hoe manao misy tamin'ny fotoanan'ireny Barea mbola tsara tarehy be reny zany. Tadidinao reny. Film tsara tarehy. De jerenao nge le fiobina be nataontsika taty Madagasikara rehefa hoe iny fa maty le baolina. De manao fiobintsika, manao orakora-piobina. Le orakora-piobina rehefa tapitra le matcha fa hoe nandresy le raha Madagasikara kelitsika iny Barea tamin'ireny tsy hoe manao orakoraka tsika fa mbola mieritreritra mitaintaina hoe andresy sa tsy. Fa efa mpandresy tsika de miorakoraka. De miaina le fandresena de miaina sy feno fifaliana le fandresena. Le toe-potsika miatrika ny ady zany de le après an'le Barea, le aorianan'le fandresen'le Barea, fa tsy le toe-po eo ambony eo ambony kianja de eo ianao mitaintaina hoe ho afaka ihany ary ve ty ho andresy ihany ary 0-0 ary ve sa raisiray sa firy. Hitanao iny tsy tsika miady an'iny. Efa vita an' Jesosy. Le izy ange efa vita. Efa vita le izy fa miaina le fandresena sisa ny anjarantsika.
miaina le mampanjaka an'le izy mizara an'le izy hoe mpandresiny Jesosy ako. Ianao nanao an'io fanapa-kevitra hiditra amin'io fandraisana hiditra amin'io katekomena sa confirmanda ny ataonao tsy fantatro zay rafi-piangonana misy anao ao. Efa fandresena nge zany io zavatra rehetra io misy fahasarotana be de misy fahasarotana be. Eny ary raiso ho fifaliana sy ho ravoravoravona ho anao mihitsy raha hiara ny fizantoetra samihafa ianao satria fantatrao fa ny fizantoetra ny finoanao no mahatonga faharetana ary avelao io faharetana io misy asa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianao dia tsy misy tsy ampina inona na inona. Tsakoba toko voalohany anjeny faharoatra amin'ny fahefatra izany tenin'Andriamanitra ho anao ao iaino izay fandraisen'ny tompontsika izay tsy manaiky ampijaliany fahavalo izany. Mangataka vavaka fa mila mijery maso manao contrôle nefa tsy misy ny enti manana ho amin'izany. Hoentsika amin'ny tompo ary misy fotoana koa mantsy le eritreretintsika amin'ilay hoe enti manana tonga dia mira hoe amanaliny amanetsiny. Tsy fantatra aloha ianao raha aty Antananarivo fa iveriko hoe tsy lafo mihitsy le enti manana ho an'le fandraisana anjara raha ny maso fotsiny aty amintsika tena hoe fantatra hoe ny maso mantsy tsisy afa-tsy anankiroa. Ny fandehanana amin'ny dokotera-mpanjakana misy somatsara koa izany ny tokony ho izy ny dokotera-mpanjakana tsy mandoa vola any amin'ny toeram-pitsaboam-panjakana misy somatsara mihitsy ary efa misy teneny mihitsy hoe misy hoe consultation payante dia misy ny consultation an'ny olona rehetra afaka tsy mandoa vola. Ary ry havako miasa any amin'ny fanjakana tena fadisoa anatrehana an'Andriamanitra mihitsy sady amintsika sy ianao izay nivoaka ho mpitsabo dia tsaroko mihitsy aloha tao anatin'ny sermona tao anatin'ny fianianana izay natao fa raha misy olona tsy manana dia ao anatin'ny fianianana ataoko hoe tsy hitako vola aminy raha ohatra ka tsy manana akory izy. Indraindray tsika le olona efa sady tsy manana no tsika efa mena karama isam-bolana mitomboka any amin'ny banky mbola tsy mandray olona ihany tsika raha tsy miolo le vola. Tena manala baraka ny asantsika izany aleo tsy atao an'izany le izy. Raha ny amin'ny cabinet privé anao any dia hafa izay fa raha mpiasa mpanjakana any amin'ny hôpitaly ianao any amin'izay toeram-pitsaboam-panjakana amin'ny fotoanan'ny ora fiasanao ara-dalàna tena indraindray tena tsy azoko mihitsy ireny olona mandidy any amin'ny hôpitaly ireny tsy azoko mihitsy fa maninona ary le izy tsy maintsy hoe manomana vola be. Tena azoko hoe le vy amin'le fandidiana mila vola le fanafody sérum sy ny anestesie tena azoko izany aloha avy izay tokony aloha fa tena tsy azoko hoe tsy mandidy le mpandidy raha tsy mandoa ray tapitrisa tena tsy azoko izany nefa tena mifona aloha amin'ny teny fa mandoetra daholo ange ny vahoaka malagasy mba handoavana ny karamantsika mpiasa-mpanjakana. Za aloha tsy mpiasa-mpanjakana fa aloha tenenina tsotra ohatr'izay mba ahatonga antsika andeha amin'ny fanantahotra an'Andriamanitra any amin'izay klinika privé antsika sy rehetrarehetra privé any ataovy amin'izay atonony amin'izay fantatrao. Fa rehefa miasa amin'ny fanjakana rere olona manjary ohatran'ity olona ity izany matahotra izy mandeha mijery maso satria hono tsy manam-bola izy. Azo atao sakan'izany ravako fa hoentsika amin'ny tompo omeny tompo io ilainy io. Misy olona kory vita aloha le resaka mpiasa-mpanjakana teo fa aza tezitezitra amiko ny mpiasa-mpanjakana fahasoavana izany fa izao ho antsika indray ho anao miteny an'ity tsy fantatro na ho antsika misy fotoantsika any anaty lohantsika any efa misy idée fixe misy hevitra fixe hoe za mila omeny ranona vola iranona mihitsy tsy mety manome vola anaovako an'izao nefa ny tompo mahita hevitra hafa ndo tenenina amin'ny tompo. Indraindray ianao vao manomboka zavatra anankiray dia efa mieritreritra hoe tsisy enti manana lazaiko anao fa possible mihitsy fa mampiasa zavatra mety tena kely de kely tsy ny kely de kely ihany akory fa mety misy mampiasa olona tsy fantatra ny sainao ihany Andriamanitra. Aza ferana Andriamanitra teneno azy fotsiny zavatra ilainao dia atao. Za aloha tena te hiteny kely mihitsy eto amin'ity radio ity
tena mifona aloha raha miteny an'ity. Misy olona maromaro zany mandeha fa SMS aty amina, miantso telefona aty amina hoe mba andefaso hoe mivola hono izy. Fa ohatr'izao sy ohatr'izao. Tena azafady aloha fa amin'ny ankapobeny tena tsy mandefa. Tena tsy mandefa. Afa mihitsy raha hitany masoko ianao. Fa raha ohatran'izay ilay izy dia tena miteny anao hoe ndao hitolona hiaraka amin'ny tompo amaly olanao any. Fa za eritreretina hoe satria miteny eto amin'ity radio ty dia ianao angata-bola amina dia ame volanao za mantsy tsy mpaminany. Tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe ianao ve mahay miresaka be amin'ny fisolokiana sy ny sisa. Tsy fantatro hoe atraizany ny fandehan'ny ankohonana izay ny ankohonana ny tokony hiahanao voalohany, ny fianakaviana ny tokony hiahanao faharoa, ny fiangonanao ny tokony hiahanao manaraka. Zany rehetrarehetra zany ange mila saina daholo dia manjary tena misy tsy fitiavana ary any ambadika fa mitaiza olona ao anatina tsy fivoarana. Raha ohatra ka izay olona miteny rehetra ity dia hiteny hoe ahoana. Tena azafady aloha fa teneniko anao tsotra eto amin'ny radio ohatr'izay mba tsisy fifanafitohinana sotra an' Jesosy. Ohatrany tsy manana fiadanam-po fa rehefa malahelo dia mitodika any amin'i Jesosy ihany fa mijery azy amin'ny fahoriana be dia vao maika mitomany ihany. Lay mirazotra tsy azoko. Rasolonia. Mety misy zavatra tsy voavakiko angamba ve ny lohan'ity SMS ty. Ohatrany tsy manana fiadanam-po fa rehefa malahelo dia mitodika any amin'i Jesosy ihany fa mijery azy amin'ny fahoriana be ka vao maika mitomany ihany. Ndrasolo le resaka mijery an'i Jesosy amin'ny Hébreu toko voalohany toko 12:2 mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Hitanao tena tsara mihitsy ny fieritreretantsika an'i Jesosy hoe nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Fa misy zavatra mahatsara azy ihany koa misy mahatsara azy ihany koa. Le tsy ahitantsika an'i Jesosy eo ambony hazo fijaliana intsony satria izy tsy eo tsony. Tsy eo tsony inge ny tompo fa ny tompo tena maty. Fa tena natsanga ny tompo, natsanga n'Andriamanitra ray. Manao fanamarihana kely aloha tsika satria nisy SMS tsy voavaky ndray mandeha iny resaka an'iny dia vetivety kely miteny an'iny hoe Jehova Andriamanitra ve ozy sy Jesosy dia anankiray ihany fa misy fivavahana be da be mivoy an'izany ankehitriny. Tsy ray mihitsy akory izany. Ny Baiboly aloha ny resantsika Baiboly kristiana Jehova Andriamanitra ny antsoina hoe Andriamanitra ray. Telo izay iray ny Andriamanitra tompontsika. Personne anankitelo. Ohatra hoe olona anankitelo fa tsy olona mihitsy akory ilay izy, tsy hoe olombelona ohatra antsika sy ianao fa samy hafa anankitelo. Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka izay tsy hoe zanaka nateraka Andriamanitra io fa toerana andraikitra ao anatin'ilay telo izay iray. Andriamanitra fanamasina ilay afaka le monina ty amintsika sy ianao. Izay ny Andriamanitra tsika. Samy hafa be mihitsy zany. Samy hafa daholo ireo. Raha ohatra ka Jehova Andriamanitra ihany no Jesosy dia tsy nanana Jehova tampoka zany tsika, tsy nanana Andriamanitra tampoka tamin'ny maty Jesosy. Hitanao misy tena tsy mitombina mihitsy ao anatin'izany. Fa soa ihany fa samy hafa. Ary Andriamanitra ray no nanangana an' Jesosy. Andriamanitra ray no nandefa ny fanamasina. Fa Andriamanitra ray nefa nanaiky mifandray amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy manaiky mifandray amintsika afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo anankitelo ireo samy hafa tanteraka kanefa tena anankiray. Tena anankiray. Le anankiray lazaina tena iray saina, tsy misy hoe nisy fotoana tampoka ny fanahy masina dia nanao dido fa izy hono manao mba hanao izay tiany kely vetivety. Tsisy an'izany. Fa ny fanahy masina dia mankalaza an'i Jesosy aty anatintsika foana ny asany, manambara an'Andriamanitra aty amintsika.
zay ihany ny asan'ny fanahy masina, tsy mahay afa-tsy hoe tsy mahay, tsy manao afa-tsy zay izy, zay ny maha izy azy. Jesosy Andriamanitra avy miverimberina foana ny teny fa anankiray zany Jesosy Andriamanitra, tsy anankiray hoe anankiray zavatra anankiray mitambatra, tsy ray mitambatra fa saina anankiray mitovy tsara, tsy hoe rehefa makany amin'Andriamanitra ohatran'ireny mpivady misara-panambadiana amin'ny divorce ireny de rehefa te hiteny an'izao le ankizy ato de te haka an'ity de atao amin'ny dadany, de rehefa te haka an'ity de atao amin'ny mamany, fa ao laloviny ao izy mivady, tsy ohatr'izay fa mitovy saina tanteraka, mitovy tanjona tanteraka. Rehefa manatona an'Andriamanitra iray de mitovy amin'ny manatona an' Jesosy ihany ohatr'izay ilay hevitra. Inona ny zavatra resahantsika ao anatin'ilay izy hoe andao mijery an' Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay nandresy. Hitanao ny devoly ny devoly io tia mampahory antsika io, zay tena tia ny devoly aviana. Ny tediavin'i Jesosy atsika mangatady omeny anareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Zavo ny tompo mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny hoe mifaly isika, fa tsy hoe haingo-piainana hoe rehefa mba teo faly ianao de mifaly hoe tsy zay ka, tsy zay, baiko mihitsy le hoe mifaly. Ary ao anatin'ny vokatry ny fanahy ny fifaliana. Midikany raha ohatra ka tsy faly foana ianao fa mitomany foana, misaina tsara aloha, mieritreritra tsara tsika aloha mandinika hoe nofoko ve zany ry tompo sa ny fanahy. Everiko ravako fa tsy vokatry ny fanahy zany, satria ny vokatry ny fanahy fitiavana de fifaliana ny faharoa ao aorianany, fifaliana ny faharoa ao aorianany. De andao jerena avereny jerena sy tena zahana miaraka amin'ny tompo hoe tena le amin'ny tompo ve le sary ao anaty ao. Hoe ianao hoe inona le hoe mirazotra fa tsy azo, tsy fantatro na le fanazavana talohaloha kely, tsy tadidiko hoe oviana ny resaka an'izay tsika, ny fiainantsika kristiana ao misy fotoana imbetsaka paralèle mirazotra amin'ny an'Andriamanitra fa tsy mifanena. Ndikany hoe mirazotra de ohatran'ireny lalam-by ireny. Hitanao amin'iny lalam-by iny le rel, le vy anankiroa ny lalam-by, vy anankiroa de mirazotra paralèle foana le izy, fa satria andehanan'le pneu anankiroa an'le machine. Azonao ny fiainan'ny kristiana betsaka de mirazotra amin'ny an'Andriamanitra. Ohatra tsy mety voarainy mihitsy le tena atolotr'Andriamanitra. Andriamanitra manome azy fiainana be da be ao amin'i Jesosy, izy eto ankilany mangataka fiainana be da be. Zay mangataka sy Andriamanitra manome zay mety ho mirazotra foana zay, fa mety tsy hifanena mihitsy raha ohatra ka tsy manaiky mandray tsika. Ndikany hoe mirazotra hatrany tsy voarainao mihitsy zany le zavatra omen'Andriamanitra. Andriamanitra miteny hoe fiadanako nomeko anareo, ianao hoe tolozanao foana miteny hoe me fiadanana tompo. Fantatrao moa zany vavaka zany, vavaka tena tsy mandaitra mihitsy, tsy mandaitra. Satria maninona? Satria vao nitsangana tamin'ny maty ary amin'ny tompo de zay ny nomeny. Mbola tsy nitsangana koa izy fa mbola tetỳ tany, efa tao amin'ny Jaona 4:12 izy miteny hoe fiadanako nomeko anareo. De mirazotra be ohatr'izay foana le fiainan'ny kristiana. Meo an'ity tompo de ny tompo hoe tsy mitalao hoe mba raiso aty fa andao atao mifanena le izy de mety mifanena le tanan'Andriamanitra manome sy le tanantsika mandray, mifanena le fon'Andriamanitra te hitỳ atsika sy le fontsika mandray. Ndao iombona ao anatin'ny vavaka isika. Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no anatonanay ianao rainay. Misaotra fa rainay ianao. Misaotra fa na tsy mifankahita tava ary zahay dia piraitam-po ao aminao. Rehefa samy nandray an'i Jesosy, nanaiky an'i Jesosy ho tomponay sy mpamonjy anay. Misaotra ny amin'ity fandarantsy hafanay mifampitondra ny mavesatra. Misaotra ny aminao Andriamanitra.
miteny aminay amin'ny alalan'ny zao onjam-peo zao fa amin'ny alalan'ny teninao mihitsy. Misaotra mampahery anay amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny namanay. Misaotra Jesosy fa afaka mifampizara eto izahay ary manana antoka fa misy miaino tena ianao ilay Andriamanitra any an-danitra any. Miaino anay ireo SMS be da be tsy voavaky ireo efa nienonao tsirairay ireo araisinao an-tanana tsirairay. Le fonay mety tsy tafateny teto izahay fa efa enonao le fonay. Andriamanitra mitiany ity izay miara mitondra anao. Tsy ireo manokana hoe io fiarakodia tsy mety velona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anapahanay an'izay fahasany fahavalo. Ny fiadiana fironina rehetra amelezana anay mety tsy ho fiaro ihany, mety misy blocage samihafa, ny sakana samihafa amin'ny fiainanay io. Tsy takatry ny saiko daholo Tompo fa hitanao tsirairay ireo. Raisina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fahefana, ravako amin'ny anaran'i Jesosy miasa amin'ny devoly izay mitady hirika mitsofotsofoka maka toerana any anatin'ny fiainana ihany. Mahatonga fitoerana aty aminay aty, ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsy lovy amin'ny fahazavanao. Tsy lovy amin'ny fahazavanao Tompo. Ny ao anatinay rehetra. Misy mangidy ve ao Jesosy? Misy tsy famelan-keloka ve ao Jesosy? Misy zavatra toe-po tsy mifanaraka amin'ny tianao ve ao hatramin'ny majinika indrindra amin'izany zavatra zany. Isorina amin'ny anaranao. Jesosy tsy lovy amin'ny fahazavanao zahay. Jesosy mifona aminao ny amin'ny fisalasalanay rehetra. Mifona aminao ny amin'ny tsy finoanay. Andriamanitra mitiany ity mivavaka ho an'ny antonasany tsirairay avy zahay. Mivavaka ho an'le tsy mahita asa zahay. Mivavaka ho an'le tsy mety tafiditra concours io zahay. Mivavaka ho an'le boka antroso io zahay. Mivavaka ho an'io resa-bola ao atokantrano io zahay. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy, ny asan'ny devoly mitondra vesatra, mitondra pression any anaty lohana ihany, mahatonga anay tahaka ny lasan-devony vola. Afana amin'ny anaran'i Jesosy amin'izany mpiaino radio vaovao masoa sy ny ankonana rehetra ao anatiny. Andriamanitra vonjeo zahay. Misaotra Tompo fa velona soamantsara ary mandeha miasa io, tsy mihinam-bola tsony io tomobily io. Misaotra Tompo fa manafaka ianao. Misaotra Tompo fa sokafana amin'ny anaranao dia misokatra io lalan'asa io fa misy asa tsara efa voaomana. Misy efa tsara lavitra Jesosy raha tsy navelanao mbola ho tafiditra mpiasam-panjakana. Misaotra Jesosy, misafidiny misaotra zahay. Mankasitraka anao dia sokafiny masonay, tsy ravoravo tanana, tsy anao hoe tsy ho hitanay izay atao. Fonjeo manokana Tompo, atsy efa misy asa efa hoe ho tapitra amin'ny herinandro ity indray ary. Inona ny tianao ataony tsirairay? Jesosy tario amin'ilay zavatra tena tianao ataonay zahay. Mankasitraka Jesosy. Tompo, mivavaka manokana zahay ho an'ny fiaina tokantrano rehetra. Jesosy mivavaka zahay. Tena iorena ny tokantrano tsirairay. Ao aminao. Tsireo izay miara mivavaka rehetra io. Misy fotoana angemy rerake, misy fotoana oatra tafiemotra izany, misy fotoana tsy tafafantoka mivavaka, mangetaeta fotsiny efa oatra tsy lasa lavitra. Velomy aty anatinay, atomboy aty anatinay ny fifohazam-panahy Jesosy. Ampiasao izay ho fahazavanao amin'ny tokantranonay io. Jesosy avoto io tokantranonay io. Tsireo le vady. Tsireo le vady mbola manatoetra mahagaga, mbola sarotra raha monina mihitsy fa miavonavona tahaka ninona. Fonjeo hoe Jesosy. Fonjeo hoe le vady mbola feno fidorohana amin'ny fijangajangana sy ny mahadomelina samihafa. Tsireo le zanaka Jesosy. Ao anatin'ny tokantrano io. Le zanaka vao tena kely io 12 taona ho ningery Tompo e. Miova be ty izy. Lasa mamaly velona be dia manao sipa hony. Jesosy avonjeo. Ndrendray tsy hitanay izay ho sarangotina, tsy hainay izay atao makeo aminao eo, zay mikika aminao zay hoe Jesosy avonjeo ny parents nina ny ray aman-dreny tsirairay. Tena ho tafapetraka amin'ny toerany ary meo teny pahefana eo ambava. Meo an'ilay fiainana feno fitiavanao Jesosy. Afaka mizara fitiavana amin'ny manodidina anay. Fonjeo Jesosy.
afana amin'ny anaranao. Miara-mivavaka izay tompo isiny fifoazanao anatiny io tokantranonay io. Jereo Jesosy hoe hitondray fanahona fibebahana. Io ray mpianakaviana io, reny mpianakaviana io dada sy neny io, ray tapo io hitondray ny fanahany fibebahana io zanaka io. Amorony an'le fo madio Andriamanitra. Meo an'le fanahy vaovao, le fonao an'le fo feno anao iny Andriamanitra no ataovy ao aminy. Dia tena iova fo izy. Misaotra Jesosy. Miara-mivavaka izay tompo ho any ao anatin'ny aretina rehetra. Zareo manokana izay ao anatina Covid na any an-trano iny manao traitement, naiza toerana misy azy. Any amin'ny hôpitaly, any Antsirabe, any amin'izay toerana tononona rehetra eo Jesosy. Samy manonona ny azy daholo izay fa hitanao fa tsy hitako efa hitanao. Jesosy, hitanao ny tebiteby. Afana amin'ny anaranao zany. Atanjao any anatin'ny saina ihany mihitsy izay amin'ile fanahinao, le toe-panahiny tsirairay. Mijeranao ny masonay Andriamanitra. Mpandresy izahay manasitrany ianao. Mideranao izay ny amin'ny fanasitrananao. Le ankonana 5 mianaka iny. Fa mivavaka koa izahay amin'ny fanafahanao andreo marary rehetrarehetra eo. Zareo le lovoana migraine lava io. Zareo le marary misy hoe ilakibonge marary, misy reny mpianakaviana mba maniry andeha hivavaka Jesosy otra tsy tafatsangana ve tsy tafavoaka ao an-tranao. Hoentinay ao anatrehanao zany. Zareo Jesosy fa le zanaka tsy tonga règle araka ny tokony ho izy fa dia rehefa tonga misy izany fofona fafy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hitondranay an'izany ao anatrehanao Andriamanitra ray. Sitrany Jesosy. Misaotra Jesosy fa tsy niova ianao. Jereo manokana tompo io asmatika io hoe noy Jesosy. Sepotra nge izy Jesosy niresaka teo hoe tsy miova ny herinao. Tsy miova. 12 taona le raha matonisy fanahandrofy teneninao hoe afaka aminao zany raha vehivavy. Tonononiko amin'ny anaran'i Jesosy. Raha lehilahy, raha vehivavy, afaka aminao ny fanahandrofy amin'ny an'io ity. Misaotra Jesosy fa manafaka ianao. Mampisokatra n'io tratra io. Mampisokatra n'io vantaolana mararary tsy ampy an'izay tsy ampy azy rehetra io. Tononona amin'ny anaranao Jesosy ny fanasitrananao anatin'izany. Andriamanitra miasa ianao. Io ranjo mararary io. Sitranina amin'ny anaranao. Matoky anao atompo fa miasa ianao hatrany anatin'le saina feno stress, rary saina samihafa. Sitranina amin'ny anaranao. Matoky anao Andriamanitra fa miasa ianao jereo tompo izay ao anatina vesatra. Jereo io mpanompo kelinao miditra mpandray fanasan'ny tompony izy dia matsapy izy io ampijaliany fahavalo. Afao izy Jesosy sokafo ny maso ny ahafantaran'izay efa azy tanteraka. Matoky anao atompo fa manasitrany ianao dia manasitana hatrany amin'ile toe-ponay mety le bekizitina mety le misy fahazaran-dratsy samihafa iny. Matoky anao afa miasa ianao. Jesosy, jereo ny faniriana lalina tsirairay ny anatina ihany. Mety tsy fantatro daholo le izy tompo fa ianao mahita. Manonona an'izany ao anatrehanao eo zahay. Fantatray fa ampoanay ny fahasoavanao. Ampoanay ny fahasoavanao. Ampoany ankonanay dia tsy mila manaza efa miahy ny atsipriany amin'ny fiainanay. Mitondram-bavaka andreo rehetra manomana fiainana, manomana raharaham-panambadiana zahay. Zareo manokana misaotra fa tsisy tsy ampinahinana nahita ny voninahitra sy ho fampisehoam-boninahitra ny raharaha izay karakaraina amin'izao faraparan'ny taona rehetra izao. Jereo Andriamanitra izay ao anatina ady samihafa, mety tena ady any amin'ny fitsarana, mety ady tany samihafa, mety maheno tsirariny samihafa eo amin'ny fiainana. Jereo manokana ampaherezo tompo hitodika any aminao ny masony ary fikitra aminao, tsy ametsiny anao fa hisafidy ny hankasitraka anao. Dia miandry anao izay Andriamanitra, miandry anao, miady ho anay ao anatin'ireny ady rehetra ireny. Matoky anao izay tompo fa miasa ianao ary rehefa miasa ianao tsy misy masakana. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Olana Antarbi.
tandarany RVM iarahana amin'ny sandrikely ny Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso